Shiloh 2020. Shiloh polo sy roa arivo. Shiloh 2020. Rise up to your feet. Tsakana mitongotra ianao a. Levez-vous sur vos pieds et levez vos voix et commencez à apprécier Dieu maintenant. Remerciez-le, rendez-lui la grâce pour Shiloh 2020. Donnez-lui toute la gloire pour vous avoir ramené à ce culte de transfert de Shiloh. Et levez vos voix et il élevera sa grâce. Azandrato feo atsika de manbotsika misaotra an'Andriamanitra. Azandrato feo anao. Levez vos mains et commencez à le remercier, donnez-lui la gloire et la louange pour ce Shiloh. Precious name. Everybody expecting. Precious name. Everybody expecting a turnaround and. To appreciate God, lift up those hands, give him thanks, give him praise. Isaory izy de rao izy a. Ny amin'ity Shiloh ty. Azandrato feo anao de isoratra any Andriamanitra ny amin'ny tombotsoa tonga amin'ity fivoriana fampitakery ty. Isoratra any Andriamanitra, izy nanomboka hatramin'ny andro voalohany mandraka ankehitriny, izy ny tao ambadika. Asandrato ny feo antsika dia manbotsika amin'ny soran'Andriamanitra, ny amin'ny zavatra izay nataony, ny amin'ny teny izay nalefany, ny amin'ny vavolombelony fitsimbadiana mahagaga izay niraisitsika. Asandrato ny feonao dia isory Andriamanitra. Asandrato ny feonao dia isory Andriamanitra. Raha eo miverina tsy miaraka amin'ny fofeny fankasitrahana, misaotra ny amin'ny zava-mahagaga, misaotra ny amin'ny zava-dehibe, misaotra ny amin'ny zavatra tsara izay nataonao hatramin'ny etombohan'ny sy 20 sy 4 arivo mandraka ankehitriny. Misory ianao an'Andriamanitra, mankalaza ianao an Jesosy, izy ny tao ambadika ireny vavolombelona maro be ireny. Averanao amin'ny voninahitra rehetra izay mendrika anazy irery ihany, isory Jesosy ny amin'ny zavatra nizaniza tompo a nazo vavolombelona, isory izy ny amin'ny fahagagana, ny amin'ny zavatra rehetra, ny amin'ny fiovana tantara, ny amin'ny fitsimbadiana, ny amin'le fionana maro be izay nanananao, tsapanao nandritra n'ity Shiloh porosora arivo ity. Azandrato ny feonao, azandrato ny tananao, isory Andriamanitra, averanao amin'ny voninahitra rehetra, dia raha izy mikaika fiderana mafy an'Andriamanitra ianao. Raha eo misaotra anao zay a, raha isoranay ny anaranao masina, dia raha inay ianao miainanao amin'ny voninahitra, asandatra ianao, azandrato ny feo anao a, sady mankasitraka an'Andriamanitra anao. Isory izy ny amin'ny tenin'Andriamanitra izay tonga niaraka tamin'ny hery, isory izy ny amin'ny teny famangina, isory Andriamanitra ny amin'ny teny izay tonga niaraka tamin'ny fitahiana lehibe. Averenao amin'ny voninahitra rehetra, asarato ambony izy, isory ny anara-masina, isory izy ny amin'ny teny rehetra, teny ara-paminaniana izay tanteraka eo amin'ny fiainanao. Averenao amin'ny voninahitra rehetra izay mendrika ho azy rery ihany, isory ny anara-masina, asandrato izy, isory Andriamanitra. Asandrato ny feo anao dia manomboa ianao a miteny ny fandrinao eo anaty an'Andriamanitra, manomboa ianao mandahatra ny fandrandranao eo anaty an'Andriamanitra, manomboa ianao miteny amin'Andriamanitra. Raha eo tsy maintsy tafeona amin'Andriamanitra ianao amin'le teboka izay ilaina eo, fa mila miteny ianao kosa inona ny zavatra irinao. Asandrato ny feonao dia manomboa misory ianao an'Andriamanitra. Asandrato ny feo anao dia mangatah ianao amin'Andriamanitra inona ny zavatra irinao eto ambony ity tendrombohitra ity, inona ny fanirinao a ho ataon'Andriamanitra. Asandrato ny feo anao miresa amin'Andriamanitra ianao zao a, asandrato ny feo anao sady mivavaka ianao, asandrato ny feo anao sady miresaka amin'ny rainao ianao andrany, misy mivavaka avy ato e. Asandrato ny feo atsika, raisy tonga soa mifanatria amin'ny fanahy masina. Asandrato ny tananao zao dia raisy tonga soa mifanatria amin'ny fanahy masina eto ambony ity tendrombohitra ity. Eto Andriamanitra iona aminao amin'ireo teboka izay ilainao. Asandrato ny feo anao dia miresa amin'Andriamanitra. Asandrato ny feo anao mivavaka ianao, vava manaova an'le vavaka izay tsy maintsy valiana, mangatah amin'Andriamanitra, mangatah amin'Andriamanitra mba ho alefa ny teniny, mangatah amin'Andriamanitra amin'le teny marina, mangatah amin'Andriamanitra amin'le teny amin'ny vanim-potoanany izay tarika fivatantara ho anao. Asandrato ny feo anao dia miresah ianao amin'Andriamanitra. Asandrato ny feo anao dia mivavah ianao le vavaka izay tsy maintsy ho valiana eto ambony ity tendrombohitra ity. Manomboana misoran'i Jesosy arany a, satria miona amiko ianao
amreo teboka zay ilaiko amin'ny fiainako. Azandrato ny tanantsika afafa amin'Andriamanitra ny tananao. Azandrato ny tananao afaofay zay sady miteny anao raha misaotra anao za satria efa renao sady ary efa mivalinao sady eto ambony ty tendrombohitra ty. Amin'ny anarana mairin'i Jesosy ny vavahantsika. Manaova amainina mafy be. I know that you have testimonies already. Go to the honor entrance behind the pastors to share your testimony. You shall share a testimony today. Ianao dia zara vavolombelona androany. Ty ahafatanana dia raisitsika ny chorale. Let somebody in the house shout a glorious hallelujah. Manova haleluya femo voninahitra. We worship you, Lord. We adore you. We magnify. Glorious God. Beautiful King. Excellent God. I bow before your throne. Glorious God. No one like you, Lord. You're the God of Shiloh. I bow before your throne. Oh, glorious God. Beautiful King. Excellent God. Bow before. Worship at your feet. We bow before Lord. You are the glorious. We come to bow before your presence, Lord. We magnify your name. We bow before. You are the glory. Oh, your name, your name is Omega. Yes, bless you, Lord. You change it now. Almighty now. Jehovah. Glorious God, glory. You are great, yes, you are. Holy One. Come on, sing unto the Lord. You walk upon the sea. You raise the dead. You reign in majesty. You reign in majesty. Mighty God. Everything about you is great. You are great, yes you are. Holy One, you walk upon the sea. You raise the dead as Shiloh 2020. We come to honor you, Lord, give you glory. Mighty God, everything about you is great. You are great. Oh, you are great. You are great. Oh my God, you are great. Oh, you are great. You are great, Master. Everything about you is great. Demons tremble at your presence, Lord. Demons tremble at your presence. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Sing a glorious
your hands to heaven and worship this King of Kings. Asana to am'lanitra ny tanao dia miakofy anao anaty an'Andriamanitra le mpanjakampanjaka le tompon'ny tompo. Give him your shout. Mikaika mafy azy. I will rejoice and be glad in him. I will rejoice and be glad. I lift up my voice to sing praise to the Lord. This is the day he has made. I will rejoice. I will rejoice and be glad in him. Come on, rejoice. I will rejoice and be glad. Yeah. I lift up my voice to sing praise to the Lord. I said, I will rejoice and be glad in him. I've made my choice to rejoice. Hey, I lift up my voice to say praise to my King. This is a day he has made. I will rejoice. I will rejoice and be glad in him. I will rejoice. I will rejoice and be glad. The joy of the Lord is my strength. Come on now. Yeah. This is the day he has made. I will rejoice. I will rejoice and be glad in him. I will give him praise. I will rejoice and be glad. I will worship the King of Kings. I will rejoice. 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 The joy of the Lord is your strength. Come on now. Hallelujah. Oh yeah, my email, give it. Email. Oh yeah, we come to give you praise, give you honor. There is no one like you again. You are the God of heaven and earth. Yeah, yeah. Oh yeah, Nebema. Oh yeah, Nebema. We give you praise, Lord. We adore your name. Oh yeah, Nebema. Oh yeah, Nebema. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. I said, my God is a good God. Come on, shout, my turnaround is here. Your God is a good God. Yes, he lifts us up. He lifts you up. Yes, he turns me higher. I say he turns me higher. At Shiloh, he turns me higher. Yes, he set my feet. He set my feet upon the rock to stay. I say he set my feet upon the solid rock. Now I feel like dancing. Dance, 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 dance. I feel like dancing. I feel like dancing. I feel like dancing. And I feel like shouting.
feel like shout. I know your God is a good God. Our God is a good God. Our God is a wonderful working God. Our God is a miracle God. Miracle worker, our God. Our God is a good God. Good God. Good God. Yes. Good God. Good God. No one like him. God of Shiloh. We come to praise. We honor you. We adore you. No one like you. Ancient of days. God of Shiloh. Yes, 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 yes. And I feel like shouting. Oh, my man. Thank you, Lord. Come on, shout, Hosanna! Yes, Fela. Yes, Fela. Yes, Fela, la la la. Yes, Fela. You did it once, you are. Did it once, you are. Hey, oh, did it once, you are. Oh, hey, oh, did it once, you are. Jehovah Jireh, Jehovah listen, you are my happiness. Jehovah Adonai, I give you glory, all of our majesty. You are the Lord forevermore, Jehovah. Come on now. Sing Jehovah, Jehovah Jireh, Jehovah listen. You have the heavenly sound. Jehovah, Jehovah, you are Jehovah.
Shama Ebubedike. I call him Ebubedike, Jehovah Shama Ebubedike. God of Shiloh. I call him. You call him. We call him. I call him. Ebubedike. 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 He's your God. He's my God. The God of Shiloh. Ebubedike. 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 Great warrior. No one like you. You are great warrior. There is no one like you. Great warrior. No one like you. No one. No one. Ebubedike. 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 Shiloh pulso roa arivo. Shiloh 2020. Shiloh pulso roa arivo. And so you will have. Ary zay tokoa no azonao. In the name of Jesus Christ. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ty ahafantanana ho an'Andriamanitra dia mazao toerana andro amin'ny maraina. On behalf of the Lord Jesus Christ Amin'ny alalan'ny Tompo Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana and his servant, the apostle over this commission, sy ny mpanompony any apôstôly tiraka ty, we have this privilege to aloha ananako ty tombotsoa ty iarabanao tonga soa impartation. amin'ty fivoriana fampitakery ny silo ty. From this very beginning, let me inform you that Aty ampiandohana aloha fahatariko impartation for more. fa fampitakery ho amin'ny fahabetsahany ty satria Hébreux 4:6 nampahafantatra The grace for more is always there. efa eo foana fahasoavana mihoatra. Therefore, James 4:6, please. Jakoba 4:6 azafady. The Bible says, Baiboly miteny more grace. manome fahasoavana mihoatra hoy izy. Inona no nomeny? Give it more grace. Fa manome fahasoavana amin'ny bebe kokoa izy. More of God. Ka misy bebe kokoa zany ho an'Andriamanitra. More of Jesus. Ka misy bebe kokoa avy amin'ny Jesosy. Of the Holy Ghost. Ka misy bebe kokoa avy amin'ny fanahy masina. Shall be Ka ty fampitakery ty for more. dia fampitakery bebe kokoa. People are ready for more. Fiara ny voninahzo bebe kokoa androany. More of God. Bebe kokoa ny amin'ny Andriamanitra eto. Bebe kokoa ny fahasoavana eto. Bebe kokoa ny voninahiny eto. Ny amin'ny zavatra izay efa renao. More of God. Ary io bebe kokoa amin'Andriamanitra io One under the sound of my voice, both in Canaan land, dia azo ny tsirairay avy azy mandray amin'ny feako eto Kanaan tsy naiza misy anao era-tany in this service. dia ho raisanao zany amin'ity fivoriany ity In the name of Jesus Christ. amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. In fact, where you are seated, beginning from now, be meditating in your heart. Zao na rehefa mipetraka dia saitsy anao am-ponao. Tompo mila bebe kokoa avy aminao mila bebe kokoa ny osotra ao mila bebe kokoa And the Bible has that guarantee for us. ary Baiboly mamantatra miteny fa manome mihoatra izy. Get more of them. Azo bebe kokoa na aminazy ianao More of his turnaround power. bebe kokoa amin'ny hery fitsimbadiana Of Jesus Christ. amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. But let's watch a caution. Ndotsika hijery olona ato ato amin'ny Baiboly. I Jakoba io ihany, Jakoba toko voalohany, Verse 22. andimy faharoa amby roapolo. Caution for all with all the deluge of revelation. Misy fanambarana ho antsika ao zay raisina. Revelation. Fambarana maro be ao anaty fiainana, fahazavana, fahatakarana. Bible says Baiboly no miteny 1 from verse 22. Jakoba 1:22 fa oka ho mpakatoy ny teny ianareo Not Yara alone. fa tsy mpihainy fotsiny ihany Deceiving your own self. ka mamitaka ny tenanareo. I want everyone Tiako tsika rehetra to go and do those things that we have been commanded. manapa-kevitra natateraka ny zavatra nanidinantsika. Look at what the scripture says. Ajery tsara ny teny soratra masina. Rehefa mpanatateraka ianao dia manana fitsimbadiana. Rehefa tsy manao dia mamitaka ny tenanao. Be a hearer of the word Raha misy mpihainy teny and not a doer. nefa tsy mpakatoa It's like unto a man beholding his natural
natural face in the glass. dia toy ny olona amin'izany tarehany amin'ny fitaratra izy fa mijery ny tenany izy dia lasa avy eo ary miaraka amin'izany What manner of man he was. dia adino ny tarehiny I come again forgetful hearing. ka tiaka ianao heno tsara All the things we have learned, ny amin'ny zavatra nianarantsika known, tokony ataontsika fatatsika no more forgetful hearing. tsisy tokony adinao intsony ireny ny fanahy masina Reminding us everything. apatsihanao ny zavatra rehetra Look at the next verse. fa jereo tsara ary ny manaraka inona zavatra miseho You remember to do fa rehefa mandinika ny lalàna tanteraka ianao to the perfect law of liberty. dia izy amin'ny mandinika ny lalàn'ny fahafahana Hearing, see continuity. ka miaritra amin'izany hitanao miaritra ilay izy Forgetful hearer, ka tsy mpanadino but a doer of the work. fa mpanao ny asa kosa Work from word, jereo tsara manao ny asa zany ny resahany eo one who will take prompt action. misy olona zao andray asa ionny eo asa misy lanjany io olo io izy izy This man, io olo io that person may not be blessed, but mety tsy voatany rehetra fa io olo io zay tsy mpanadino prompt doer fa mpanatanteraka ionny eo dia ho sambatra all his way. amin'ny asany rehetra The one that scripture is referring to. ianao a ny alain'ny soratra masony tahaka Name of Jesus Christ. amin'ny anaran'i jesosy kristy So where you are seated, ka rehefa mipetraka ianao bow your head, dia tiaka ianao anondrika ny lohanao anaty an'andriamanitra dia teny hoe tompo be a doer of all that I've heard. ataovy mpanatanteraka ny zavatra rehetra zay reko aho You have given me revelation, you have given me light, you efa menao fanambarana efa menao fanatakarana efa menao fahendrena efa menanao zavatra rehetra ilaina have overturned and mba anatsy mba anatsy make me a doer. dia ataovy mpanatateraka ionny eo Delightsome, obedient partaker olona mpandray anjara makato zay ny zavatra ilaiko tompo in the name of Jesus Christ. amin'ny anaran'i jesosy kristy After this impartation this morning, rehefa vita ifampitakery ty andro amarainy fahasoavana tanteraka fakatoavana kato to persevere and to run, mba hiazakazaka amin'le fahazavana receive it in Jesus. raha izany amin'ny anaran'i jesosy You are most welcome. tonga soa ianao tainy tompo Hallelujah. alleloia Praise the Lord. terana ny tompo a The next few minutes we shall be thanking God tsy oelitsika dia isotra an'andriamanitra for turnaround testimonies ny avavolombela fitsimbatihany fanasitranana maro be and breakthroughs fahombiazana sy fanafahana have experienced Zay tsapatsika. since Shiloh 2020 commenced. hatramin'ny etomboany sy roapolo sy roa arivo Obadiah obadia is one chapter, verse 17. toko voalohany andiny fafito ambin'ny folo Mount Zion o tendromboatra siony shall be deliverance dia isy fahafahana and holiness, and the house of Jacob. ary ho masina izy ary ny tanànaki jakoba ahazo ny fananany I want us to rise on our tiako tsika hitsangana amin'ny tongotsika from the depth of our heart. avy amin'ny lalon'ny fonao Very serious. tena ray somaritra be teny amin'andriamanitra hoe raha eo misaotra anao zay a favolombelon'ny fitsimbatihany Diverse healings we have experienced. fanasitrana maro be zay tsapanay fanafahana sy fahombiazana azandrato ny feo anao na izany iza misy anao a manerana ny zao tontolo zao dia ampatsiarova tena tanteraka That has happened. manomboenao misaotra an'andriamanitra amin'ny zavatra zay niseho raha eo misaotra anao zay ny amin'ny favolombelon'ny fitsimbatihany Diverse healing, fanasitranana maro be deliverances, fanafahana the breakthroughs fahombiazana that we have experienced since zay Shiloh tsapanay 2020 commenced. hatramin'ny etomboany sy roapolo sy roa arivo To say to you, thank you eto zay teny hoe misaotra from the depth of our hearts. avy aty amin'ny lalon'ny fonay Appreciative to you. mankasitraka anao zay All the testimonies, ny amin'ireo vavolombelona zay nataonao hatramin'ny etomboany a sy roapolo sy roa arivo diverse healings, ny amin'ny fanasitranana maro be deliverances in the lives of people ny amin'ny fahafahana amin'ny fiainan'olona ny amin'ny fahombiazana manera-tany that we have experienced since Shiloh started. izay tsapanay hatramin'ny etomboany silo Thank you. miteny zay hoe misaotra anao We are saying to you, miteny zay hoe misaotra anao we are grateful because no fefankasitrahany zay to be the doer. satria tsisy olombela afaka nanao an'izany Did it all. fantatra fa ianao nanao zavatra rehetra Say to you, thank you ka miverina zay miteny hoe misaotra ny amin'ny zavatra rehetra zay nataonao seho teo anivinay tsika rehetra manera-tany for turnaround testimony. menao vavolombela fitsimbatihany zay Diverse healings, miracles, signs and wonders. nanao fahagakana maro be anao fanafahany fahombiazana teo amin'ny fiainan'ny olonao zay tsapanay Shiloh started on Tuesday. hatramin'ny etomboany silo tamin'ny talata Tuesday, Wednesday, nanao zavatra maro be anao a talata larobia alakamisy ma androany sabotsy androany zay femifankasitrahana anao avy aty amin'ny lalon'ny fonay miteny zay hoe misaotra for no man could have done it satria except tsisy olombelona afaka nanao an'izany raha tsy ianao your place fantatra ny toeranao to acknowledge ary miverina zay manaiky ny tananao mahery these things
se nanao andreo zavatra rehetra teo anivinay. We repeat, no one can boast to be the doer. Tsisy olombelona afaka hiteny hoe izy ny nanao an'izany fa enao rery ihany. Ka fantatra tsara zany. Say thank Averina izay miteny hoe misaotra ndre mandeha indray ny amin'ny vavolombelona fitsimbatihany, Evans healings, ny amin'ny fanasitrana maro be, deliverances and breakthrough. ny amin'ny fahombiazana sy fanafahana. Experience Misaotra zay ny amin'ny fahombiazana izay tsapanay hatramin'ny tomboany tamin'ny talata mandrakatra ankehitriny. Fantatra fa amin'ny alalan'ity fisaorana ity avy amin'ny fonay we have acknowledged you, fa manaiky zay fa ianao no nanao an'izany. acknowledge you as a doer. Tsisy olombelona miteny hoe izy ny nanao an'izany fa ianao nanao an'izany. Mankasitraka zay satria ny fisaorana I say, Lord, dia thank you. misaotra zay Jesosy. Misaotra manokana zany ny vavolombelona fitsimbatihany. Evans healings, Misaotra ny amin'ny fanasitranana mahagaga. deliverances. Misaotra ny amin'ny fahafahana. Thank you for the breakthroughs. Misaotra ny amin'ny fahombiazana. Thank you for all that we have experienced. Misaotra ny amin'ny zavatra rehetra tsapanay Started. hatramin'ny tomboan'ny silo. Grateful to you Fefakasitrana ho anao zay. from the depth of our heart. Isaoranay ianao avy amin'ny lalon'ny fonay. Father, Misaotra zay rahay. man, I repeat, no man Tsisy olona afaka hiteny hoe izy nanao an'izany raha tsy enao nanao an'izany. Very zay miteny hoe misaotra. can it happen. Misaotra na fa nataonao seho zany All the glory, ary averina aminao ny voninahitra rehetra. all the praise, Terahinay ianao, all the honor atsainay ianao in our lives. na amin'ny nanaovanao an'izany teo amin'ny fiainanay. Ny amin'ny nanaovanao an'izany tamin'ity silo roapolo sy roa arivo ity. Raiso ny tera, All the glory, raiso ny voninahitra, all the honor. raiso ny ady. Thank you, Father. Misaotra ray a. In Jesus' most wonderful name we have given. Amin'ny anara mahery Jesosy a nisoratsika. Believe that our thanksgiving is accepted. Say, Nizaniza mino fa voray ny fakasitratsika hiteny hoe and you may be seated. mahazoto ty afatarina dia mahazoto toerana. Hallelujah. Alleluia. In the next few minutes, we shall be rising up. Tsoelitsika hitsangana God thanks hisaotra an'Andriamanitra ihany the supernatural impact ny afitraiky amin'ny mahagaga nyity silo roapolo sy roa arivo ity Canaan land tao Canaan-landy a across all our viewing centers around sy amin'ireo fanarahana amin'ny vatana rehetra maneran-tany. Sy efa ny 3 17 said, ty 7 the Lord thy God in the midst of thee tsy eo vao anivinao izy a dia mahery. not be mighty in our midst, Mahita an'ilay mahery eto anivontsika ve ianao? save, Hamonjy izy, rejoice over thee with joy, hifalifaly aminao izy a amin'ny fifaliana izy, and he will joy hijanona amin'ny fitiavana ianao a singing. ary hifaly anao miaraka amin'ny firana izy. Ka ny afetraka izay hitantsika ndao tsika hitsangana amin'ny tongontsika amin'izao fotoana izao. Asandrato ny feonao dia miteny hoe raha io For the supernatural impact sotra ny afetraka amin'ny mahagaga 2020 ty sy roapolo sy roa arivo ity Canaan land, teto Canaan-landy a all our viewing centers sy amin'ireo fanarahana vatana maneran-tany. Sokafa vanao dia terao Andriamanitra. Raha io terainay ianao, raha io terainay ianao, sotranao zay, atsainay ianao, asandratray ianao, asandratray ambony ianao. Ny afetraka amin'ny mahagaga, natural impact ny afetraka amin'ny mahagaga 2020 sy roapolo sy roa arivo Canaan land, teto Canaan-landy a sy amin'ireo fanarahana amin'ny vatana rehetra maneran-tany. Atsainay ianao, asandratray ianao, terahinay ianao, asandratray ambony ny anaranao. Oka ianao memboninahitra, oka menanao ny ady, oka ianao asandratra. Misaotra Tompo, mighty in our midst. mahery anao teto anivinay. Thank you for being so Raha io misaotra fa tena mahery koa ianao teto anivinay. Mahery ianao teto Canaan-landy tamin'ireo fandarana, tamin'ireo fanarahana amin'ny vatana rehetra maneran-tany. those that viewed on television. Ireo izay nanaraka tamin'ny télé, ireo izay nanaraka tamin'ny internet, Natural impact ny afetraka amin'ny mahagaga, of the world, ny afetraka ny teny, of the presence. ny fiatraikany fanatrianao, ny fiatraikany fahagakany, ny fiatraikany ny amin'ny famantarana, ny fiatraikany amin'ny fahagakany. Oka ianao memboninahitra, oka ianao atsainy, Salvation. ny amin'ny famonjena maro be izay nataonao. Namonjy olona maro be ianao, namonjy olona maro be ianao, namonjy olona maro be ianao, nanafaka olona maro be ianao. Mankasitraka anao zay. Misaotra, misaotra Tompo ny amin'ny firavoravona zay voarahy anay. Nandritra ty sy roapolo sy roa arivo ty eto Canaan-landy sy amin'ireo a fanarahana amin'ny vatana maneran-tany, amin'ny télé, amin'ny internet. Mankasitraka anao zay. Atsaina ianao, mena voninahitra ianao, asandratray ianao, asandratray ny anaranao, isaora ny anaranao masina. Sin over us, Ny amin'ny nampiravoravonao anay, misaotra ny amin'ny fifaliana, ny amin'ny fifaliana lehibe, ny amin'ny fifaliana ngeda be, ny amin'ny fifaliana le fankalazana lehibe. Mankasitraka anao zay, misaotra ny amin'ny natonga anay antsara teo amin'ny fitiavana anao. Misaotra tamin'ity sy roapolo sy roa arivo ty
teto Kanalandy sy amreo fanarana vatana rehetra maneran-tany tamin'ny tele tamin'ny internet raha io tirainay ianao atsainay ianao misaotra anao zay satria ianao anampiravoravo anay niaraka tamin'ny fifaliana mankasitraka anao zay misaotra ny amfetraika amin'ny mahagaga misaotra zay ny amin'ny fahagagana fisehoana misaotra anao zay raha io misaotra ny amin'ny tsy mahazatra asandatra ianao mene voninahitra ianao atsainay ianao mankasitraka anao zay misaotra raha io misaotra satria nahery ianao mahery ianao mahery ianao mahery ianao mahery ianao nanaporofo ny tenanao ianao le alshaday nanaporofo ny tenanay ianao isôry izy asandrato izy nanaporofo ianao nanaporofo ianao fa ianao le Andriamanitra taloha anio ary le Andriamanitra mbola ho avy le Andriamanitra afaka manao zavatra rehetra mene voninahitra ianao atsainay ianao asandatra ianao satria tsy niovaovy ianao tamin'ny toetranao ny amfetraika mahagaga ny teny ny amfetraika mahagaga niaraka tamin'ny famantarana sy fahagagana nisy fetraikany ianao tamin'ny fisehoana ny herinao mahagaga asandatra ianao mikoaka aminao zay mene voninahitra ianao mankasitraka anao zay Elshaday misaotra satria Andriamanitra ianao misaotra satria natoky ianao misaotra satria mahagaga ianao misaotra ianao fa azy anterana matoky hatrany misaotra tompo Andriamanitra mandrakizay tsy mety reraka tsy miova le Andriamanitra tsy mahazatra mankasitraka anao zay atsainay ianao asandratray ambony ianao misaotra ary misaotra ny amin'ny fetraika mahagaga ny amfetraika ny tsy mahazatra oko memboninaitra ianao amin'ny anarany saripedin'i Jesosy efa nandrehantsika izy tia ahafatana sady mikika fiderana ho azy ianao dia mahazo toerana dia raisitsika ny chorale. My status is changing. There's no more declining for me. Because I believe that I am on my way. I'm on my way to better days. Turnaround is here right now. All the chains are broken. The story is changed now. Healing has come now. Turnaround has come now. Turnaround has come now. Because I believe that I am on my way. I'm on my way to better days. From glory to glory, He's changing me now. Say, I'm not the same man that I used to be anymore. No, 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 no. I'm not the same man that you think you know anymore. Oh, no, no, no. Say, if they that seek the Lord shall not lack any good thing. Oh, yes, sir. If they that serve the Lord shall not lack any good thing. And this is what He said. He said He will supply my needs. Protect me everywhere I go. Yeah. Living in health and wholeness.
Somebody say, I'm on my way. In the name of Jesus, I am on my way. Turn around and stand up. No more limitations for me. No. There has been a rename. Glory is my new name. I'm on my way. Can we sing it one more time? Say, I am on my way. Do you believe that God has changed your story? Say, in the name of Jesus, I am on my way. I am on my way. And there are no more limitations for me. No more breaking down. No. I've got a new name from the mouth of the Lord. I'm on my way. I'm on my way. Oh yeah. Listen, from glory to glory, God is changing you today. Hey, I believe it. You would be the same man that you used to be anymore. No. You would be the same man that you used to be before you came. No. Say, just keep on serving God. You will not lack any good thing. No. Keep on running after Jesus. You will not lack any good thing. This is His promise. He said He will supply your needs. Protect you everywhere you go. Yeah. Living in health and wholeness. With Jesus, joy I've come to say you are on your way. You are on your way by the word of the Lord. Hey. I'm on my way. Believe it, I declare it. I believe it, I declare it. Oh yeah. No more limitations. No. In the name of Jesus, there has been a rename. Glory is my new name. I'm on my way. By the word of the Lord, I'm on my way. I'm on my way. In the name of Jesus, I am on my way. I am on my way. No more limitations for me. No more breaking down. There has been a rename from the mouth of the Lord. I'm on my way. This is the testimony and the good news for somebody. Your status is changing. Hey, yaga. And no more declining for you. No. You are on your way to better days. Come on, tell your neighbor, say, God has changed my story. Hey, no more going back for me. No. I see me on my way to better days. We say my status is changing. Hey, no more decline for me. I'm on my way. Yes, Lord. Say, my status is changing today. God has rebranded my life. God has rebranded your life. Hey, the chains of old are broken
better days. Yes, I believe. Yes, I believe. Hallelujah. Thank you, Jesus. For that wonderful ministration, Na amin'izay asa fanompoana mahafinaritra hand of praise. ty ahafantanana mafy an Jesosy. Shiloh 2020. Shilo 2020 Right now, in this impartation service for amin'izao Shiloh fivoriana 2020, fampitana it is Shilo 2020 ty testimony zao ara time. dia fotoana vavolombelona Shilotsika. Let's welcome the following Ratsika ara forward for their testimonies. reto olona manaraka reto ho amin'ny vavolombelona. Begomu Mishak, Sister Lawal Olabisi, Dr. Patrick Omoyeni, Mr. and Mrs. Shola Ogunlolu. Mr. and Mrs. Shola Ogunlolu, keep clapping for Jesus as they come. Ty afatrana ho an'i Jesosy. Dr. Patrick Omoyeni, Sister Lawal Olabisi, Mr. Egomu Mishak. Let's celebrate Jesus. Bigger Mankalaza azy amin'ny ty ahafantanana trany tsara kokoa, mafy kokoa, body of all glory, mendrika voninahitra rehetra body izy, of all praise. mendrika ny dera rehetra izy. You hear your name, you run very, very quickly to the altar. Egomu Mishak, Sister Lawal Olabisi, Dr. Patrick Omoyeni, Mr. and Mrs. Shola Ogunlolu. Are you tired of celebrating the God of Shiloh? Reraka mitehaka ilay Andriamanitra Shilo anganao, tovy mafy kokoa, tsara kokoa azy. Give him Mendrika praise. izany Come izy. forward and share your testimony, beginning with your name. Praise the Lord. My name is Egonu Mishak. Yesterday, on Monday, Tamin'ny I had no money latsinaina to come to Shiloh. tsy manam-bola hozy izy wakati ya Shilo fa nino an'Andriamanitra fa tsy maintsy tonga eto ary hijory vavolombelona. When I prepared to come, Tamin'ny latsinaina my rehefa money niomana no disappeared from my andeha, pocket. very tao anaty I did not have any money. posiko I ilay took a vola step of faith. dia I nandray entered dingam-pinoana from Igondu. When I entered there, niditra tao amin'ny toerana preaching rais at Egbeda, somebody paid for me. dia nisy olona zany I got to Egbeda, I entered another niaraka bus with step tamina of dia faith avy eo again. indray niditra As I bus took it, manaraka. I will reach at toll gate. Somebody dashed me 500 naira after preaching. Nisy olona foana zany I na said, me God, vola kely as I'm anary coming vitory here today, I want a filazantsara. testimony. Tsy po As tsy I maintsy tonga any ary the mijory first vavolombelona. Rehefa niditra Shilo That andro voalohany first day on Tuesday, tamin'ny as I talatalina, will come aside, lo and behold, my 1,000 naira came back again. niverina indray ilay vola le tsy hitako iny tao I said, am-posiko. God, thank you for giving me this 1,000 naira. Jesosy misaotra fa nomeno anah indray te The 10,000 next day, ariary we ty. went for business and career breakthrough. Dia nandro ny ampitsiny iny I came to nanaraka that le I said, I will sekoly testify. zany ho an'ny fandrarana As sy I will asa come aside from that hijory business and vavolombelona career rehefa mivoaka breakthrough, tamin'io around 3, my Tam- phone rang. 5 teo zany That naneno time ny I looked at the telefôniko phone. dia jereko I saw, telefônina they said I should bring my, I did not apply for Nestle, I don't know tsy Nestle, they don't know me. nangataka asa ninina hozy They izy said I should- Praise the Lord, praise the Lord. They said I should bring my big envelope, my mila credentials. mitondra hozy izy zany and my ilay taratasy zany certificate and référence passport. sy I ny said, "Miss Nate, certificat sy we ny glorify the passeport. Lord in Jesus' name." Upon this mountain, he got a Nahazo job asa without mahagaga izy zany application. na dia tsy nangataka asa Give akory. Jesus Ty ahafantanana the mafy fa biggest Jesosy hand of praise. tsara indrindra ho an'i Jesosy. Praise the Lord. Dia raha ina ny Shiloh tsompo 2020. Shilo 2020 2019. My name is Shola, Mr. and Mrs. Shola Ogunlolu. 2019 Shiloh. tamin'ny Shilo 2019 teto niaraka amin'ny zanako mbola enim-bolana izy tamin'izany. Papa keeps saying something. Papa miteny foana hoe Here on ground this Shiloh. raha eto amin'ity tany Shilo ty ianao Was to bury anyone in your family. dia tsy andevina anisanisa amin'ny fianakavianao. On Tamin'ny febria, 6th of February, my baby was 6 just février, out on few days. efa 7 volana eo zany le zaza. I packed my car at the Niaraka amin'ny vadiko ako napetraka amin'ny fiara dia nanao zavatra hoentina kely zany top speed from the one way. dia nandeha moto moa zany dia We were separated on here. And when we got tafasaraka to zany zay mba ny struggled zaza to get him, but by the time I got him, it was lifeless. dia voatona zany le zaza dia ohatrany hoe tsisy aina intsony le zaza. The mother was For even crying. tune. I said, "Don't worry, give me dia le matoa zany hoe tsy manino sy vandoantsika hoentina any Shilo voatona teo amin'ny tratrany valany teo izy. God, he did
nearest bike to the nearest hospital. On our way, dia nentina tany amin'ny hôpitaly moa dia tany an-dalany teny nefa dia velona tapaka teo ilay zazy. Hallelujah. Please, silence. and he started giving some faint nanomboka voice. By the time we miteny got to zany le the hospital, zasy we were rehefa tonga tany performing amin'ny hôpitaly some tests. nanao After the test test, the doctor fizahana said, "If you want osy to sy go to dokotera hospital, you need raha to tsy go to novely io a hospital now." tsy maintsy That mitony night, tsara we nareo got to nareo hospital. After a series of tests, the neurosurgeon on duty natao said, daholo zany "Attack test in his brain." dia misy And tratra at the misy back, there are blood depositions vaky there. kely zany eo amin'ny That if the atidohany eo blood dia has misy been raha able to penetrate, they need to open his skull. But I told myself, I said, dia le raha zany "God manakana ohatrany hoe is alive." On the second tsy day, saingy velona hozy ny andriamanitra and ny before it Shilo came, the swollen head has gone. I don't know how it happened. niala teo azy le fivitosana ny andro ny apitsony iny Blood revelation is nowhere to be found. dia le raha teo amin'ny lohany kosa tsy hitatsony Is almost healed up. dia le ohatrany vaky tamin'ny lohany izy izy sitrana ho azy efa ny andro fahatelo Not comfortable in the hospital. nitsomany le zaza zany hoe tsy mahazo aina Place you on 24 hours check, and if there is nothing, you'll be discharged. And on the third day, miraculously, what will have resulted to tamin'ny andro fahatelo zany naika hoe atao chirurgie na hoe fandidiana lohany tsy lelana azy nataon'andriamanitra zany lay fandidiana anaty lohany dia tsisy faritra ntsony le izy amin'ny lohan'le vaky nenjera tamin'ny moton My name dia is raha Dr. nantsopo Patrick Omoyeni. I want to return glory to God merina for voninahitra what He has n'andriamanitra done in my life. ny amin'izay rehetra nataony God has done amazing things. nanao zava-mahagaga tokoa izy tamin'ny 2019 I was looking for admission for 10 years. But getting here, folo taona at zany a Shiloh 2019, God gave me admission the next year. tamin'ny I return glory 2019 to izy God. zany hoe What God tafiditra has done zany in my tamina life, in the past few years, toerana anankiray I cannot sy rehetra explain. nataony tamiko tamy rehetra What sy God did tsy haiko hazavaina during the sy lockdown, nataony voaingana koa nandritra ny my fihibohany iny a landlord called me that Tompon-trano zany said, niantso aho hoe, Dr. Patrick, I think, Dr. you Patrick are aware a that your rent will ianao soon malala expire fa in a few ohatrany efa months. tokony I was angry that hofatrano ianao fa efa tapitra ny fotoana of the misy aho lockdown. tokony mbola tsy antso anao amin'izao fihibohany zao a tesitra ty olo ty koa tena tsy mirara mihitsy dia mizahako nitondra fiara A push of the spirit to call an misy estate agent manosika to zany give fanahy my masina house hoe to mandana hozy izy makany amin'ny agence immobilière manaraka Is there any house here dia that nata'ny le they want to madama sell? misy trano amidy ve aty Mama said, dia izy hoe vavy I'm going to look for one. So da so the next ahitady ho day, anao she izy called me niapitsony izy that niantso there is aho a man that is relocating. hoe misy olona hoe toerana hitany So hoe I tokony left ho my tsonga office in the afternoon. dia ala amin'birao I a went to see the man. I did not ny have après-midi a zany million dia in my nakany account. And tsy manam-bola amina property is million worth ary nefa le vidy le 10 trano a millions. any amin'ny 100 I mille bought the man. I just took 100 some millions checks any. along with me. dia naka I chèque wrote a some amount. soratako I moa zany still le don't vola teneniko le chèque misy vola ianao ry chèque So the first, Praise God. as I was driving out from that tamin'izany man's nitondra compound, fiara zany niala tamin'le tanàna le olona sorry, there were some people that were there. They were Nisy ready olona to give tamin'izay, the man, check. I mean, full payment. that nisy day. olona zany hoe So vola the man nadohan'le said, izy zany faninana aminy I just Fa feel ninana like aminy saying vita thank ilay you izy. for you, even though you have not given me the money. na dia tsy I believe this money will get to my account the way you have. le vola paid sorato my akato seven izy izy tsy points. maintsy ho feno So ato as I was driving out, dia amin'izany the nitondra first fiara payment, hivoaka an'le that was toerana about 5 million. The first payment dropped. tonga ara le vola tapany voalohany dia gaga be ako natsoky le madama I'll put on this check. Go and collect the money. le vola napetraka tao amin'le chèque iny tonga dia raiso Other check, the day that I ohatr'izay zany ozy izy na tonga le chèque nisy vola foana isaka manoratra eo dia tonga le vola izay soratako no fahasoavan'andriamanitra praise the Lord. dia ray nantsoko The last payment. le tapany farany amin'ny fandoavam-bola vidy le trano a All through the season, I was not tensed. tamin'izany aho sy tena tsisy raritsaina mihitsy tsy natsapa mihitsy aho hoe ho sarotra ve nazahoana an'io God was paying the fa andriamanitra mamen'le vola tao The man said, ary ho famarana azy rehetra I'm going to change this street to your name. I give God ho all the avidiko amin'izay hozy izy ny anaran'ity tany amin'ny anaranao a Amen. an'andriamanitra voninahitra rehetra zay te anatrano rehetra amin'ny te hafatana no andriamanitra 5 months salary as Shiloh sacrifice. mename azy zany a Landlord. ilay sorona tao a Shilo a dia izao izy lasa tompotrano My name is Lawal Olabisi Adiat. I am from a Muslim home. avy any amin'ny fianakaviana silamo izy zany a This problem from dia manana olana ako efa hatramin'ny a 2017 blood issue. I've been bleeding. misy raha zany a mivoaka foana tsy mitsahatra It took me 2 years to discover mila roa taona the reason for izay it, vao which tsapako was hoe pride. inona ny tena ny antony le izay ay misy vibrom Sometimes on efa natao fandidiana indroa ako a ny overt ectopic. Then I said, I don't dia want hoza hoe
do any operation. tsy te handalo fandidiana And ntsony aho I am a Muslim. As a Zany Muslim, efa you silamo. cannot worship raha God. silamo zany ianao tsy mahazo mivavaka miaraka amin'ny raha dia osa andeha anao kristianina na anatona fiangonana mivavaka tao a dia niona tamina namana teny tamiko a mba ho tonga winners mino be any winners izy I said, this place is dia osa far zay apart. ohatrany lavitra ange le winners za ary amakodo mipetraka Sunday, isan-kalahada I started this year, I joined them. tamin'ity taona zany nanomboka I came hoe ho an'le fiangonana dia rehefa tonga nefa ny covid a COVID, I started coming. Then talohan'ny he said, covid "Don't izy zany nandeha indroa isan-kerinandro God will visit fa noho nisy fiboana zany a dia tsy afaka nanao an'izay intsony fa izy satria hamangy anao foana andriamanitra bishop I depo came to Shiloh. dia There were nanatona Shiloh a for me not to get here misy sakana on zany Tuesday, andoavaka aty tamin'ny talata God made it. saingy andriamanitra nanao lalana While I was coming into tamin'izaho teny these an-dalana premises, hiditra amin'ilay tanàna zany izy zavatra nyteny tamiko hoe mila mifahadianina ako mandritra n'ity programa silitry dia nanapa-kevitra hifahadianina till 12 o'clock after the hatramin'ny 12 alina zany tamin'ilay tapany voalohany Thursday, dia tamin'ny lakamisy told us to niteny dadio hoe tell God tenen'andriamanitra izay rehetra tedavitsika ary ataovy mazava tsara ny daty a azahoana azy teneniko andriamanitra be dehibe ny zavatra tiako a this is my mission. sainga ity ny tena olako lehibe I dia hoy want sasa my tamin'ny healing to be tomorrow. tsoky mba rapitso ny fanasitranako alleloia sitran'izany maly I keep saying I Izy want foana my hoe healing to be tomorrow. hoy satria hoe tiako ny fanasitranako rapitso a zany hoe omaly zany noho ny maly maraina tokoa ara fivoriana Feverish, I was natsapa ohatran'ny vaovao having mangatsitsiky cramps. Later I went back to the room. dia lasa miverina tany nefitrano zany a tao aorian'ny fivoriana maraina For the evening dia tamin'ny ariva maly ariva I was seated. nanatrika izy zany fivoriana ariva I couldn't tsy afaka do nandihy anything. tsy navita Then ininona I felt like I want to go to toilet. ohatran'ny te ho any amin'ny toalety zany ako rehefa tonga tany a Be the glory. an'andriamanitra It was voninahitra the fibroids that came out. le fibroma ozy izy mivoaka tao Amen. amen Amen. amen For somebody here today, ho an'ny olona ray tokoa testify. tsy maintsy hijory vavolombelona ianao io Jesus, the biggest ty ahafantanana mafy fidiranan'i jesosy If that hand is for Jesus, raha ho an'i jesosy le te akao a ataovy mafy kokoa sady tsara kokoa mendrika amin'ny fidirantsika rehetra izy of all the glory. ary mendrika amin'ny voninahitra rehetra alleloia Shiloh 2020 sily roapolo so arivo and turnaround encounters. ary fionana fitsimbadiana Please pay attention as we aokontsika rehefa antoka some of the good reports. amin'ireto tatitra tsara Mighty hand. izay nataony tana mahirin'andriamanitra tamin'ity taona roapolo so arivo ty Hallelujah. alleloia We'll begin with our good report. anomboka ary tsika amin'ny tatitra tsara ho amin'ireo fipariahany te fiangonana maneran-tany voalohany The 2020 church planting mandate. tamin'ilay iraka fananganam-piangonana roapolo so arivo voninahitr'andriamanitra 10,404 churches. zay zany 400 sy ray alina ny fiangonana voatsangana maneran'ireo firenena ao nigeria ty ahafantanana mafy an' jesosy 400 sy ray alina We'll be glad to know also falitsika rehetra koa mahalala 134 churches fa 430 sy valonjato a ivelan'ireo a le 400 sy ray alina of the world. manerana zany a firenena maneran-tany 430 sy valonjato zany akoatra ny nigeria Secondly, concerning faharoa humanitarian services, mikasika an'ireo asa fiantrana 19 lockdown nandritra n'ilay fiboana materials were distributed. nisy fitaovana maro moa zany a na zaraina tamin'ny firenena 30 any nigeria nigeria moa firenena Similarly, fédéré zany hoe misy firenena maromaro distributed across 14 nations. dia misy ihany koa 400 ny zaraina tamin'ny firenena maneran-tany neritreritra fa ho an'i jesosy le te hatananao In addition to that, fa nampin'izay a medical support equipment nisy koa zany fitaovana ara-medikala in Ogun State, zaraina tamin'ireo Federal Capital Territory, Abuja. zay zany republika I thought somebody was giving that hand to kapitala abuja ty afatrany a ho an'ireo organisme sanitaire zany zaran'ireny kasika amin'ny fampianarana kinds of
outstanding progress. Be dia be koa ny fandrosoana sy fivelarana ao amin'ny Covenant University antsika sy Landmark University sy Fight Academy Skindem Heritage tamin'ity taona 2020 ity. Available on all their various websites. BDP moa zany afaka jerenao amin'ny internet zany ny zavatra fandrosoana hita tao, te ahafantarana ho an'i Jesosy. You'll also be glad to know that the Be opening night faly koa tsika mampafantatra anao fa tamin'ilay talata alina voalohany zany 7% dia nitombo 2019. 76% zany fitombonina. Te ahafantarana ho an'i Jesosy zany ny olona mpanatrika zany raha mihoatra ny tamin'ny fanokafana tamin'ny herintaona. Dia ny andro voalohany dia nitomba 22,3%. Raha mihoatra tamin'ny fanokafana andro voalohany 2019 n'Andriamanitra voninahitra rehetra. Manaraka ho an'ilay ifitoerantsika fohy be hita proof miariary ny tanan'Andriamanitra. Koatra ny zavatra nataony ary nandritra nytia fiboana tamin'ity taona ity hitantsika nandritra n'ilay dia misy 8,000 mahoatra eo zany ny fiangonana ohatra hoe fanatrehan'ny olona zany mivavaka tamin'ireo firenena voatonona teo. Nandritra n'iny zany masa ka hatramin'ny août zany misy eo amin'ny 100,000 personnes eo zany mivavaka rehefa nisaina eo amin'ny fohy be fotsiny zany rehetra any. Akoatran'ny hoe zany olona mivavaka any trano zany tsy maintsy hoe Andriamanitra nanao zany. Amin'ireo ifitoerana 570 ireo dia nitombo dia lasa mivadika zone cell. Koatr'izay ny ampy koa 20 zany ny zone vaovao zany hoe 67 zany isan'ny zone amin'izao any amin'izareo vaovao. Akoatr'izay fivoriana mivantana mba amin'ny Five Tabernacle dia mandeha amin'ny sehatra rehetra Facebook, YouTube, app, Domi, radio sy satellite. Tamin'izany rehetra zany sehatra rehetra zany dia misy télé koa zany. Zay zany amin'ny 627 eo zany 1000. No mijery zany an'izy rehetra rehetra. Akoatran'izany ireo mijery télé sy mijery amin'ny anazy manokana zany tsy maintsy hoe tanan'Andriamanitra zany. Hallelujah. The impact of our live broadcast was on Fatima. Ny fiatraikan'ilay fandarantsika koa zany dia nisy vavolombelona be dia be ohatra. Misy 169 eo zany voan'ny coronavirus nefa sitrana amin'ny alalan'ny fijerena fotsiny zany reny tambajotra rehetra reny. Ary renireny tamin'ny alalan'ny fandarana mivantana. Koatr'izay misy fiangonana 3 koa miaraka amin'ny pastera tena feno fotoana zany manara-maso azy vaovao zay. Voninahitra Andriamanitra reny fiangonana communautaire reny zany dia nitombo koa eo amin'ny 12 isan-jato eo isan-kalahady hatramin'ny sokafany. Nitombo foana zany isan'ny olona 12 isan-jato isan-kalahady. Ny ataontsika eto dia mamay voninahitra an'Andriamanitra ny amin'ny asa mahiriny. Asan'Andriamanitra zany ary mahagaga eo masontsika. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra rehetra. Te ahafantarana mafy ho an'i Jesosy fidirana azy. If you are clapping for Jesus, make it bigger, louder, bigger, louder. Raha ho an'i Jesosy le teakao dia atovy mafy kokoa, tsara kokoa, fa mendrika sady mahatoky izy, mika haleluya. Praise God. Dia raina ny Tompo. Right now in this service, Amin'izao ary ty fivoriana dia fotoana fanatitra silo. offering time Fanatitra shall it be for us in Jesus' name. zay tokoa nena iseho amintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ampahafantarantsika fa ty From our Shiloh sacrifice.
fanatitra silo ataontsika ity zany mbola tsy sorina akory ty fa mbola ho avy rehefa avy eo aromena toromarikitsika ny amin'izay diraina ny tompo. Ampatsahivontsika afaka mamely lavoly ianao, afaka manao chèque amin'ireo fitaovana. Ny tsika moa zany raha chèque ianao dia sorata à l'ordre de Winners Chapel International amin'izay misy atsika eto Madagasikara. Na fanatitra zany na sorina soratana amin'ny chèque ohatr'izay le izy. Finosara fanatitra amin'ity silo fampitan-kery ty dia atovy mazava tsara le izy. Rehefa vitanao zany ndao tsika maky tenin'Andriamanitra Deutéronomie 28 12. Zao no lazain'Andriamanitra. Sy rehefa mamenao dia zao no tsapanao. Deutéronomie 28 12. Ozy ny tenin'Andriamanitra, hovoain' Jehovah ho anao ny lanitra raha trano fitehirizan-tsoa, manaova maina kokoa andatsahany ranonorana amin'ny taninao amin'ny fotoanany, sy tahiny ny asan'ny tananao rehetra, ary ampisambotra ny firenena maro ianao. Raha mino ianao ataovy miseho tsara ny ameninao fa ianao kosa tsy mba hisambotra. Zany ane lasa vavolombelonao manomboka izao. Tsangana raha mitongotra ao ataovy eny tananao voanao sandrato atolory azy teneny sotra isory izy meo azy voninahitra mbola nasiany voa tananao sory izy na fahasoavana mbola afaka ny anome sory ny anarana satria sotra masinio tanteraka amin'ny fiainanao rehefa mame ray misotra sory anay ny anaranao ny nara mahery Jesosy avahantsika. Eo ihany tananao Tompo fanajananao satria tianay ianao. Ilay tanana tondra fanatitra androany asandratray ary omenay am-pifaliana rayo aoka hoekena eo masinao zany ho ary ampaminay rehetra anio araka ny teninao Tompo sokafy aminay ilay rakitra fitehirizan-tsoanao ary zany no anjaranay amin'ny nara mahery Jesosy vavahantsika. Manaova maina tsara kokoa. Afaka mahazo toerana mahazo aina tsara ianao tatazana fanatitra ampifaliana ampientanentanana na iza naiza misy atsika raisitsika chorale SHILOH hitarika atsika zao. I'm going higher, yes I am. Going with Jesus to stay. I'm going above the shadows into the presence of God, into the presence of Jesus. I'm going higher today. Are you going higher? Yes I am. I'm going higher. Are you going higher? Hey. Your level is changing. Above the shadow. Into the presence of Jesus. Hallelujah. I am going. I am going higher. My level is changing. The Lord is lifting me up. Into the presence of Jesus. Into the presence of Jesus. I'm going higher. Are you going higher? Somebody celebrate your new level. I am going higher. Going with Jesus. Above the shadow. Into the presence of Jesus. Into the presence of mighty God. I'm going higher. I am going higher. Going to the next level. Are you going higher? Celebrate Jesus. Yeah. I'm going above. Into the presence of Jesus. Into the presence of my God. I am going higher.
Jesus. Hallelujah. I am going higher. I am going higher, 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 higher. Are you going higher? I am going higher. Going with Jesus to say, above, into the presence of God, into the presence of Jesus. Somebody, hey, are you going higher? Are you going higher? Somebody say your own with your mouth. I am no more the same again. Never to remain the same. Hey, above, into the presence of God, into the presence of Jesus. Are you going higher? I am going higher. Somebody celebrate your new level. Hey, I am going higher, far above principalities and power. I am going above the shadows, into the presence of Jesus. Hallelujah. I am going. Somebody celebrate Jesus. Somebody that is changing level, celebrate Jesus. I am going. I am going. I am going. That's it. Are you going? No more the same again. I am. That's it. Are you going? I am changing position. Are you going? Yeah. That's it. Are you going higher? Higher. I'll turn around and down. I am going. No more the same again. I am changing level. I am going. Celebrate your new level. I am going. Someone else. Are you going higher? Changing level. Hallelujah. Jesus. Sota te sose. Thank you, Jesus. Sota te sose. That song is prophetic. Sanir zany dia ara-paminaniana Go higher and higher. andeha amin'ny toerana avo tokoa ny ianao. After Saul received impartation, the Bible says, Rehefa nazo fampitany Saola dia ozy baiboly hoe nakeny amin'ny toerana avo izy. Andeha amin'ny toerana avo ianao e. Maminany ara amin'ny tenanao amin'ity fivoriana fampitany ity a. Andeha amin'ny toerana avo a. Avo kokoa. Andeha amin'ny toerana avo kokoa. thank you, Lord Jesus. Sotra Tompo Jesosy. Sotra Tompo Jesosy. Vavaha amin'ny fanahy ianao. Andeha amin'ny toerana avo kokoa. Andeha amin'ny toerana avo kokoa. Andeha amin'ny toerana avo kokoa. Tsy sasakana tsony. Miova ny toerako. Tsy solanakana tsony. Sotra misotra ary misotra. In Jesus' precious name, Amin'ny nara tsara be Jesosy amin'ny vavahantsika. please get seated. Mazao toerana zafaty a. Shilo 20 I can see some people want to clap to the Lord. If hitako misy olona ohatrany tehitehaka izany. Raha tehitehaka anao ataovy mafy tsara le izy. hallelujah. Alleluia. Already the atmosphere is charged. Efa feno sahady eto izy ny tontolo misy atsika. When the atmosphere is charged, Ary efa feno ny tontolo misy atsika is about to be discharged. dia efa miala teto amin'izay fahavalitsika. Every
ka ninina fampahoriana amin'ny fiainanao a ho alana aminao zany androany. You to know this morning, tian'Andriamanitra ho fantatrao ny maraina your level, your position, fa ny ambaratonganao na ny toeranao a dia iova from being a question mark avy aminay barainitra ho lasa tsoraka. in many cases of matetika mantsy amin'ny fotoana amin'ny fampitana ohatr'izao a dia izany no miseho question mark lay baranga amin'ny fiainanao a lasa mivadika tsoraka. after the apostles were imparted, Rehefa avy nampitankery ny apôstôly dia nijeren'ny olona ry zareo gaga only to discover that they dia hitan'ny zareo a tena niaraka amin'ny Kristy kokoa reto. Elisha was imparted, Rehefa nahazo hery koa Elisa not to publicize dia himself, tsy mila manao publicité da dokam-barotra tsoa fa tonga dia hitan'ny olona izy hoe tena fanahany elity koa mitoetra eo aminy. today God Anio ara is taking you from being a, hovain'Andriamanitra ianao avy amin'ny lasa baraingo a ho lasa tsoraka. they look at Saul Nijery an'i Saoly zareo lay mpandehandeha to ask, dia nanontany tena become one of the prophets. fa nga lasa nisan'ny mpaminany kosa izy. Those who are waiting to see your, Ny olona miandrandra hijery fiafaranao a vao mai ianao mahita fiandohana vaovao. those who are waiting for Zay you to miandrandra finally go down, fa hitongotongana amin'ny fiainanao a after Shiloh 2020, dia ho hita fa rehefa vita isiny roapolo sy arivo ity vao maika ianao a miakatra misandratra amin'ny fiainanao. this is the last day, Anio ny andro farany the great day of the feast. ilay andro feno firavoravony ary foeno ampandompon'Andriamanitra. Ny andro farany dia andro ny olo rehetra. Day is open day. Ny andro farany a dia Second day, ho an'ny rehetra. yours, Mety hoe tsy anao le andro voaloha sy faharoa, to the spirit, mety hoe tsy mivotsara ianao ara-panahy, fa ty andro farany ty the great day, ty ny lehibe indrindra. the great day. Ny andro farany lehibe indrindra any rehetra. John 7:37. Jauna 7:37 With me, today is my day. teneno amin'ny tenanao hoe anaty andro ty. Today is my day. Takio tsara e, anaty andro ty. In the last day, Hoy izay ary amin'ny andro farany, that great day, izany andro lehibe izany ozy big day, tamin'ny andro firavoravoana the master dia nitsangana ny tompo Jesosy ilay tompo cried, ka niantsonanao hoe if any man thirst, raha misy olona mangeta eto aoka izy anatona to make it your great day, ka mba tonga ty andro ty ho andro lehibe ho anao dia takina zany ny etaetanao. he that thirsted. Hoy izay zay mangeta eta. Another word for it, he that is Ny fomba fiteny hafa koa dia zay rehetra miandrandra fatratra, miandrandra faratra ao am-ponao a, spirit in your soul. miandrandra fatratra ao am-fanahinao Looking for someone right now. ka mijery olona zao Andriamanitra. Ny masony izy mandehandeha etsy sy eroa eto tany a, Looking for someone. mijery olona ray izy zay manana fo a mangetaeta. Looking for someone who is Mitady olona izy desperate. zay tena mangetaeta fatratra. Looking for a Jacob. Mitady Jakob izy zay miteny hoe tsy avelako ianao anio raha tsy tahinao aho. He's looking for a Mitady olona ray koa izy Bartimeo jamba miteny hoe Let this man pass. tsy avelako ty olo ty handeha, leo an'ity a mipetraka sy mijoro eto a amin'ity fahajambako ty. Looking for Mitady olona izy Elisy eto a zay teny hoe mila anjara avoroena amin'ilay ositra all cases of ary amin'ireo rehetrarehetra fiandrandana fantatr'ireo a tsisy tamin'ireo izy izy a diso fanantenanina. spirit heart, Ka miaraka amin'ny fofeny fiandradranao sy ny fanahinao mangetaeta fatratra tsy ahaleto ianao tahaka nahtongavanao teto. oh Lord my God, Tsyompo Andriamanitra, zany ny fitarainan'i Davidy. early will I seek thee. Vao maraina ny tedavako anao, mafanahaky mangetaetanao fatratra. To the point that even my flesh Tonga hatramin'ny teny hoe nieny fa nanofony ary for you in a miandrandranao fatratra tahaka any amin'ny tany a maina sy mangetaka ka natakinao na toerana misy anao hoe maina moment you are amin'ny fotoana mangetaeta sy desperate. miandrandra fatratra ianao dia hisy fivana amin'ny fiainanao. If you are in the pit, Raha ny anaty lavaka ianao, aoka ianao angetaeta ao anaty lavaka ao ary. down, Raha ambany ny fiainanao a, aoka ianao honona sy andrandra fatratra fiovanina. as your situation may be, Tsy maninona zay toerana misy anao fa ny zavatra ivoakanao tao a dia fiandradranao fatratra. Te azo avoroeny zay miasa eto a, te azo ilay fahasoavana amin'ity irak'ity a hitoetra amiko. Mila n'ilay herin'Andriamanitra hitonga vaovao indray amiko a amin'ilay fivana tedaviko. Zany ny tedavin'Andriamanitra aminao. Ary misy olona eto a anohany a in a viewing center,
Mijery amin'ny fandaran'ny vatana. Misy olona anoana eto amin'ity silo ity, na any amin'ny toerana ambony ianao, na any ambany, na any ivelany, na any aloha, na any arina, na aiza na aiza. Andriamanitra vonona anao dika mitovy sy amerina koa ilay fahasoavana sy miasa amin'ity toerana ity ao amin'ny fiainanao. Miala avy amin'ny toerana baranga ianao dia ho lasa tsoraka amin'ny fiainanao. Ny olona mpametra-panontaniana aminao teo aloha, fa maninona ary zany no sanga? Dia lasa hiteny indray zay, wow, ahoana ary nahatonga an'izany tamin'ny fiainan'ity olo ity. Hitako ianao ary efa miandrandra fatratra sady maninona raha mitsangana amin'ny tongotrao. Aoka ilay fiandradranao fatratra, isoratra anarana eo fanatrehan'Andriamanitra. Ianao ary hozy David zay hoe, mangetaheta ny fanahiko, nofiko sisy miandrandra fatratra. Ny fanahiko mangetaheta ary nofiko sy miandrandra fatratra. Dikan'izany tsy maintsy asehonao ara-batana ny fiandradranao. Tsy afaka manao vavaka gentleman ianao, hoe fa tiako anao anao vavaka, ilay vavaka karazany zay tena ampisoratra anaranao fa tena vonina marina ianao. Ilay karazam-bavaka David, ilay karazam-bavaka Eli, ilay karazam-bavaka Jacob, ilay karazam-bavaka Bartimeo. Misy olona manasitranana vetra, fiovana vetra, misy olona misandratra vetra, misy olona miova fiovana ambaratonga vetra. Aoka ny nofinao teny mafy, aoka ny fananao angetaheta fatratra, tenena mafy, miandrandra fatratra. Atao voatrany ianao reriny eto amin'ity toerana ity. Eli nijoro tahaka ny olona ray teo amin'ilay olona raiky amin'ny 50, fa izy rery ihany nahazo ilay avy amin'ny Eli. Ho azonao koa ny ianao any maraina. Aoka ny fananao mideboka mafy, tsy ala eto amin'ity tany silo ity fa va ohatra ny ana. Misy Shiloh ifarana indray ity, tsy avelako ianao tanam-polo, tsy avelako ianao raha tanam-polo eto vonina ho amin'ny fampitahan-keriko indray, ho amin'ny fiovatantarako, ho amin'ny fiovana ambaratongako, fiovana toerako, miova ny toerako, miova ny ambaratongako, tahaka ny Elisa, miova ny toerako, miova ny refiko, misandratra, asandratra. Misy olona mivavaka veto, misy olona mivavaka ve. Ny mason'i Jehova mitady fo an'olona mangetaheta fatratra. Mety hoe ianao rery zany mikika mafy ka aoka mifananao hika mafy. Mandre anao izy, jery anao izy, jery ny fahavononanao izy. Aza manao kitotoa, aoka mbatotra tsara anao mivavaka ao. Amin'izay vita ty Shiloh 20 arivo ty feno voninahitra amin'ny fiainanao. Misy zavatra miseho anao, miova ny toeranao. Zay rehetra nanesonesanao teo aloha dia hita an'ilay olona efa miova aminao, ara-panahy, ara-piarahamonina, ara-batana, sy zay rehetra momba anao miova daholo, miova daholo, miova ny anaranao, miova ny ambaratonganao, miova ny toeranao. Vavà fanahy, vavà fanahy, tenena amin'ny teny tsy fantatra. Fanahy Jehova eto amin'ny rehetra eto, vavà amin'ny teny tsy fantatra. Asaroy, sario ilay anjaranao, sario ilay anjaranao. Asandrato tananao me voninahitra Andriamanitra. Efa valian'Andriamanitra sady ianao, mamangy anao izy, ary efa azonao ny anjaranao satria ny fonao mangetaheta. Misaotra Tompo ary misaotra amin'ny anara tsara-bida Jesosy vavahantsika. N'Andriamanitra tsika, ilay mpaminany tendren'Andriamanitra ho antsika dia ho avy, tsy hoe ary zanaky ny mpaminany rehetra, Elisa rehetra eto amin'ity fianakaviana ary mpaminany ity ahazo ny anjaranao ianao zao. Ampifaliana raisitsika raha-mpanompon'Andriamanitra apôstôly amin'ity iraky ity Bishop David Odepo ho ampiasain'Andriamanitra izy fitahinantsika ny maraina. Hallelujah. Deranan tupo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ny andro farany
dia andrehetra So it is your day. ka andronao anio. The last day is the day of quenching the thirst. Ny andro farany dia ho an'ny fety ho an'ny rehetra. Every thirsty area Nisanisa mahitahita rehetra amin'ny fiainanao quenched this morning. dia ho atsahatra ny hetaheta zany anio. The last day is Ny andro farany this day for dia andro ny rehetra ho an'ny zavatra iriny fivatatara. today. Anio Your day dia andronao change of ho an'ny fivatatara izay ilainao. the last day is everybody's day. Ny andro farany dia ho an'ny rehetra That change of level ho an'ny fivanam-baratonga izy ireny in your spiritual life, na ara-panahinao zany in your callings and your ministries, na amin'ny antsonao na ny asa fanomponao in your business and your career, ny amin'ny fandrarana sy asa fivelomanao in your family life. amin'ny fiainany ankohonanao. Today Anio is your day. anao ty andro ty. Today is the day when Anio le andro will be terminated. dia ho faranana eto any fahamombana. Today, Anio ilay andro everyone's marital destiny ny anjara voatendrim-panambadianitsy rehetra be gloriously restored. dia ho averina amin'ny lohana amin'ny fomba magaga feno voninahitra. Today, Anio every curse still hanging on anyone's no iozina rehetra miantokantona amin'ny fiainan'izany izy openly reverted. dia ho avadika kariary zany. In the name of Jesus. Amin'ny anaran'i Jesosy. In all my life, Tamin'ny fiainako manontolo I've never seen tsy mbola nahita this kind of Shiloh. ty karazana silo tamin'ity indray mandeha ty. I didn't have Tsy nanana ako any defined expectation fiandrandrana voafaritra tsara akoatra ny fisaorana. as I stood here. Eto ampijoroana eto 2021. hoe inona ny amin'ny roapolo sy arivo alona ny fanontaniako ifarana nefa dia nisy ray roa telo efatra dimy We'll be 40 years next efatra amby folo taona amin'ny volana may zao. Inona moa ny ao anatin'ny faefatra amby folo tiraka ty alohan'izany anontany kosa dia efa reto indray valina ray roa telo efatra. Okay, so what am I going to ask? Dia inona tsony ary zany manontaniana Now, zao you know what I said? fantatro izay lazaiko For validating misaotra fa no amarininao Matthew 6:33. ilay didy atao amin'ny Matthieu 6:33 izay fotsiny azoko lazaina. God is turning somebody's request to thanksgiving now. Mifangatahan'olona raha eto aho avadika Andriamanitra vavolombelo zany zao. If that is you, let me hear your loud. Raha ianao zany resahako zany manova maina mafy indrindra. You know, there's a company of people, the one Misy vondron'olona mantsy izay lazain'Andriamanitra hoe voalohan'ny antso izy dia efa mamaly aho ary rehefa miteny izy dia efa mamaly aho. everyone under the sound of my voice Hitako ary izay rehetra mandrefeko anio in that company. soratra ao anaty lisitra ireo le mpino izay lazana teo ireo. From henceforth, Manomboka izao you will receive grace to align with rehefa azo fahasoavana ianao hifanitsy amin'ny zavatra lazain'ny fanamasina amintsika hatramin'ny andro voalohany ty silo ty mandraka anio before you call, alohan'ny antsonao heaven will start responding. dia efa nomboka maly anao sady ny lanitra. We were driving to Kaduna one time and then Dia mandeha aho sy tondra fiara nakany Kaduna
Every time a trailer is coming, if you are used to beetle, the safest way Tsy zany fantatro zany ety ny lalana zany raha misy camion be dia aloha mandeha moramora satria mety le rambony ny fiara iny dia tandona ny fiaranao dia ny moterako moa anirina tamin'izay Vols hoe Jesosy raha manana fiara tsara kokoa sisy dia mba afaka andeha mafy kokoa mandeha mitety tanàna satria olo mandeha amin'ny arabe foana to my find a car. dia nanomboka nahazo fiara God, wait a minute. Won't you wait Deus for me Andriamanitra because I only just express my wish. mieritreritra fotsiny hoe hivavaka zany mbola tsy niatsa Company of people before they call. dia hoy sese misy karazan'olona ne mbola tsy miantso akory izy dia efa vita e. Izy zany eritreritra hoe hivavaka zany koa ny karazan'olona hidiranao amin'ity silo ty vita ty silo ty People will not hear your noise, but they can't tsy doubt your nitabatabanao fotsiny nen'olona ary tsy afaka isalasala tsony izy amin'ny vitanao ny narana sotra Jesosy For everyone desperate for an encounter with nizaniza miandrandra fatsatra fionana amin'ny herin'Andriamanitra eto already for it. efa vonina sady eto ny aminao izy Shiloh 2020. silo roapolo soa arivo Give the Lord a big hand of ty ahafantanana mafy fiderahan'Andriamanitra ary mahazo toerana azafady mahazo aina tsara There is no doubt in the fact tsy salasalana that Shiloh 2020, fa silo roapolo soa arivo from the good report to her, afa mitatra tsara retsika teo Shiloh 2019 dia tsara lavitra no lockdown. tamin'ny 70 na dia tsisy fiboana ary afaka hiboanao nga ny herin'Andriamanitra Nothing will succeed to lock down your life. tsisy zavatra resy ihany koa ny fahombiazanao amin'ny fiainanao We had our greatest time nanana fotoana mahafinaritsika tamin'ny in herintaona church planting. tamin'ny fananganam-piangonana Jesus, how? tena hoe Jesosy ahoana nahavitana zany fananganana fiangonana 5 sy 20 tena fahakalazana tamin'ny fiainana mihitsy fakasitrahana an'Andriamanitra be And I said this year, we're not dia hoe any church, we just believe God to see those churches established. tsika zany mila mino Andriamanitra ho tafatoetra zany dia izy hoe me fotsiny ny lanitra ny amala zany ray alina zany 10,000 churches this year. anangana ray alina tsika amin'ity taona ity And hear me say, ino God hoe said he will plan for himself 10,000 churches because I can't say that. za zany tsy afaka hiteny hoe zany anangany fa Andriamanitra nanangana an'izany tsy mana fahaiza manao an'izany The 5,000 that he did last year, and we are going to do 10,000 tsy nijanona tamin'le 5,000 ohatrany tamin'ny herintaona zany tsika fa mbola nanohy izy He will plan himself 10,000. Andriamanitra nanangana an'izay fiangonana ray alina zany And tsy then za lockdown came. dia tonga nefa ny Show me fibonana the 10,000 churches. aseho iara zany ray alina zany When he's searching for his hand, who can turn him back? raha izy zao izy no hanitra ny tanana izy ny ampemitra zany 1,404 churches. dia androany atsika mahita ray ala 400 zay mivoatsanga amin'ity ahafantanano Andriamanitra That is zany encounter dia fionana humble any circumstance. izay mampanetry tena reo toe-javatsarotra rehetra zava-misy rehetra That's why zay ny antony Shiloh 2020 silo roapolo soa arivo ity is your access dia hidiranao the word of unending ao amin'ilay turnaround. tontona fitsimbadiana tsisy fiafaranina Just value meo lanja fotsiny ny fionana rehetra amin'Andriamanitra eto amin'ny alalan'ny teniny there is no situation on ary tsisy zany toe-javatra sarotra zany eto ambanin'ny lanitra mety andrakotra ny tany noho izay ny aizina fa aizy-pito andrakotra amin'ny firenena fa rehefa mahazo ny fahazavana avy amin'ny lanitra tsika dia voninahiny ho hita aminao tsy entilitra izy anatona amin'ny fahazavanao ary ny mpanjaka amin'ny famirapiratany fipisahanao and they begin to say who are these that dia nomboka ny teny hoe ary sary zany misidina tahaka ny rahoany zany zay ny natongavatsika eto and that will be your testimony. ary zany ane vavolombelonao Now let me now advise you mekisosokevitra ianao from scriptural standpoint. avao misaotra masina aoka hifantoka avitrany ianao androany Don't let your spirit wander away. aza vela mifanahanao zany andehandeha eto amin'ity sehatry ity Stay focused. mitoera mifatoka hatrany He said once
in a year. indray mandeha isa-taona ihany zao fahafahany zao. Stay desperate. Aoka ianao hiandrandra fatratra hatrany androany. If anything is sleeping inside you, Raha misy zavatra matoritory eo anatinao dia mitsangana. amen. Amen. And you will not miss your catch. Arengana ianao tsy diso le fotoana mila samborinao. You know, people say, Misy olona mantsy miteny azoko le izy, I caught it. azoko le izy. That is the Dikan'izany effect of a catch-up moment. Izay le fetraka le hoe fotoana fisamborana ny anjaranao. Azoko le izy, I caught it. azoko le tedaviko. Impartation Ny fampitana ohatr'izao mostly come dia tonga matetika amin'ny alalan'ny teniny. and the spirit Ary ny fanahy into me ilay niteny tamiko dia niditra tato amiko and set me up ary nametraka ny tongoko nampijoro amin'ny tongotro rehefa nandre ny teniny tamiko izy. We saw the word went forth to the valley of dry bones, and the bones were very Hitantsika ho sisy ny teny teo amin'ilay lohasahan'ny tola maina, tena maina le tolana. and by the word of the Lord. Dia tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra The bones came together. mifanatona ny tolana. Ezekiel 37. Ezekiela 37. As I prophesied, there was a noise, Teo mpaminaniana dia nisy feo izy mikatrokatroka le tolana. the bones came together. Nihetsiketsika sy mifanatona ny tolana. Samy nanatona ny tolana na namany avy. The prophetic word. Teny mpaminaniana na tonga izany. And when I beheld, lo, Ary hitako sisy fahindro naniry ny ozatra sy ny nofo tamin'le tolana. the ligaments, the muscles. Ny nofotra rehetra zany sy ny retsika. And the skin covered them. Ary ny sarona azy ny hoditra, nanarona azy ny hoditra, nefa mbola tsisy fofonaina tao aminy. Then said he to me, prophesy Dia unto hozy the izy wind, tamiko, maminani amin'ny fofonaina, prophesy, maminani son of man, ry and say zanak'olona, to the wind, thus saith the ka Lord, ataovy amin'ny fofonaina hoe izao ny lazain'i Jehovah Tompo, come from the four winds of the earth, manatona avy amin'ny rivotra and efatra breathe upon this land. ary asy fofonaina reto voavony reto, mba ho velona That izy, they may live. mba ho velona izy. And so I prophesied as Dia commanded. naminany araka izay nandidiny aho, And the breath came upon them. ka nidira fofonaina ireo, And they lived ka velona, and stood up ka upon nijoro their tamin'ny feet, tongony izy, an exceeding maro dia maro be great army. tokoa, lasa tafika maro be. By prophetic impartation, Amin'ny alala fampitana ary-paminaniana, great army. dia izy tafika maro be izy izy misandratra na The mijoro. sage Kenneth Hagin didn't lay hands on Ilay me. Kenneth Hagin olon-kendra dia tsy nametra tanana tamiko izy To receive his mantle. mba handray ilay lamba kasika taminy, Prophetic service. fa fivoriana mpaminaniana. Because a prophet in a meeting is a prophetic Mpaminaniana moa izy, mpaminany moa izy dia lasa ohatrany hoe fivoriam-paminaniana. Dia za teny ambony, eyes was fixed. fa ny masoko izy izy mibanjina azy foana. I knew nothing of myself. Tsisy zavatra fantatro so momba, tsy nanana fandrininina ako, To buy nothing. I'm not tsy a te shop hividy man. nina, za olona tsy hoe mpanao sera. Suddenly, I saw his Tapitapika face teo transfigured hitako ny endriny ny ovy, and became like a little baby. dia taka ohatran'ny zazakely izy, ny And I nofony. saw oil Hitako nisy diloila avy eo amin'ny lohana to his cheeks. mirotsaka tarehana dia amin'ny akanjony, dia nisy zavatra ohatran'ny elektrika hozy izy na mitselatra tamiko, Being uncontrollably. dia nisy zavatra mipokisaka Voice tamiko, of the Lord came. dia ny feon'i Jehovah ny teny tamiko, zanako Davida, Has been passed. efa napindra aminao le baton. At Shiloh 2020. Amin'ny Shiloh 2020 158 nations connected. tsika zao 158 firenena, valo amin'ny 500 zany tsika firenena mifandray amin'ity zao. My son David. Zanako Davida, All that had again is hearing David today zay rehetra renao amin'ny Davida on the word of faith mantle. amin'ilay faminaniana zany
finoana dia miseho hoe amiko ankehitriny tsy maintsy misy zavatra mirotsaka aminao eto rehefa mandeha zao ny teny a zao amintsika zao. Rehefa niala avy amin'izay voyage zay izy izy a dia tsisy fanontaniana intsony. Ilay fahasoavany tao amin'ny aginina navesatra tamin'ny fiainako. Nisy loha zay niona tamiko tany États-Unis, niona ilay fiangonana, tsisy olona mivavaka ho azy. Tamin'izy mbola zaza zany izy dia manana olana izy zany, nisy olona nandona azy dia marary ny valahany. Dia ohatrany hoe zavatra nisy nanjodana azy zany sambasamba. Efa 7 taona izy dia sitrana izy zany. Efa nanomboka ny tena amin'izay le lamba kasika tamin'ny aginina teo neo fiona zany tamin'ilay teny mpaninana iny. Misy zavatra tsy maintsy mivaha amin'ny fiainanao e. Ninina zavatsoa hitanao ao amin'ny olona ray amin'ny fanjakan'Andriamanitra, zavatra tanteraka na hoe hitanao amin'ny olona anankiray dia fanomezam-pahasoavana. Hoy izy hoe zavatsoa rehetra lavorary zany dia avy amin'Andriamanitra. Nahazo maimaim-pony ianareo ka omeo maimaim-pony. Jakoba 1:17. Ka izay rehetra ananana ihany zany no menanao. Amin'izay mba tsy ananatrosy izay. Tsy anay ilay izy. Inona ho ny zavatra azonao ka tsy niraisinao? Tsy anao iny. Ka noho izany ho an'ny rehetra izay liana koa ny anananay. Hoy izay aza manamafo izay zany fanomezam-pahasoavan'Andriamanitra fa nampitaina tamin'ny fantsona olombelona. Ka ny fampitaina zany dia fanomezana avy amin'Andriamanitra, fampitaina amin'ny alalan'olona fa tsy olombelona namorona an'iny. Hitanao za manana lezy ka dia omeko, ianao tsy mana fanomezam-pahasoavana zany fa Andriamanitra nanome azy. Izay kasiny olo-kafa afaka manamenao ve? Tsy hoe za akory namana an'io dia za mampita an'izany zavatra zany, tsisy an'izany. Ary ny apôstôly tena izy mpaminany tena izy rehetra dia mangetahita fatratra foana izay rehetra fampitana any amin'ny olo-kafa. Miandrandra ny hitanao ao izy apôstôly Paoly, mba afaka mampita aminao ireo fanomezana izay nomen'Andriamanitra ahy, mba ny hafaranao tafatoetra ianao. Romana 1:11. Miandrandra mafy any ahitanareo tiako mba ho anananareo izay ananako, maniry fatratra mba ho ananareo izay ananako. Misy zavatra amin'ity apôstôly anarana hoe Mosesy. Ny antso hoe zany lo olona 70 lahy. Dia izay mangala kely amin'ny fanahinao dia ampitao amin'ireo olona ireo. Dia amin'izay zareo mba manao an'ilay asa fanompoana miaraka aminao. Satria tsy vitanao olona 3 tapitrisa ianao hitety an'ireo toby rehetrarehetra. Tsy maintsy hoe maka fotoana be manao an'izany asa vahoaka maro be zany. Dia nilaina zany ireo olona 70 lahy ireo. Dia nanomboka naminany ireo. Dia rehefa te ahita Mosesy zany tsy maintsy mandalo amin'ny Joshua aloha. Dia nisy hitako roa izy maminany dia zay tsy mila Mosesy sanatria amin'Andriamanitra. Hoy izy Mosesy vao nandrean'izany izy fanganareo mialina. Tsy ny olona rehetra izay mpaminan'Andriamanitra. Ka mpaminany tena izy rehetra rehetra dia maniry. Raha miala eto tsika ny tsiraray avy efa misondrotra amin'ny refy afo be amin'ny fahasoavan'Andriamanitra izay misy ahy. Mangetahita fatratra Andriamanitra mahalala ny atao-poko fa tsy hoentiko mandrakizay izany zavatra zany. Tsy hoe ho anahy fotsiny mandrakizay zany. Mba hainao zaho sisy tsy mba nitarika vavaka tamin'ny fivorian'ny akinina. Tsy mba nandeha teny aloha akory nipetraka teny aloha na indray mandeha azy. Fa ny andrandra fotsiny mba azo izay zavatra hoentiny dia azoko ilay izy. Raha namako
I sat on one-on-one with my avowed mentor, Copeland. Mipetraka koa ako sisa 30 years. ohatrany hoe tsirairay teo anatrehan'ilay coplante mpanabe aho efa ho efapolo taona zany mila fantatrao ny zavatra lalovako e Just want more of God. fahalalana mila mahazo an'Andriamanitra bebe kokoa anao sy ny fahasavany zay no anitsanao ary amaritra ny toeranao amin'ny farany misy mivatantara reto e Sir, why zafady tompoko ny toerana misy azao io a any maraina everything me to tiako ny zavatra rehetra atao anatiko mba hikorina aminao and flow into your life hikorina amin'ny fiainanao zany and turn you to a great ary amadika anao a wonder of the world. ho lasa fahagagana lehibehibe kokoa amin'ny tontolo misy anao For everyone that is longing ho an'izay rehetra ary mangetahita fatratra ny maraina package you are living zany ny finosana hoentinao mody miala eto that is the package hoy izao hoe zany ny finosana hoentinao mody a miala eto every destiny is ny anjara voatendry rehetra defined by grace. dia voafaritra Paul ny said, I'm what I am. fahasavana hozy Paoly zay hoe fahasavan'Andriamanitra no natoy izao aho And so impartation ka ny fampitan-kera koa taking of the grace upon dia mandray le fahasavana avy amin'olona eo amboninao and the Bible calls it the spirit hoy of izay izy ny grace. baiboly hoe fanahy fahasavana Verse 29. Hébreu 10:29 There is the spirit of grace. misy fanahy fahasavana zany That spirit of grace io fanahy fahasavana io ane a rest hitoetra upon you aminao a from this vessel avy amin'ity fasina eto anoloanao ty androany what is grace? inona moa natao hoe fahasavana An endowment. sy ny hoe fanomezana Others have labored. izay esan'ny mafy sasany Their mafy labor. efa ny asa ianao izy izy ariditra ao amin'ny asa John chapter 4 verse 38. vokatry ny asanao jauna I sent 4:38 you to reap maniraka anareo mba hijinjy any amin'izay tsy namafazanao akory ny sasany no hiasa ye entered fa into ianareo their kosa labor. niditra ao amin'ny sasarany That is the essence izay ny mazava-dehibe a transference natao hoe fampitanina ara-panahy entering miditra the labor ao amin'izay ny sasarany sasany for free. maimaim-pony Free. maimaim-pony For free. maimaim-pony For free. maimaim-pony Free. maimaim-pona Enter into the labor of another miditra for free. ao amin'ny zavatra ny sasarany hafa maimaim-pony One of the prophets God sent nisy away mpaminany izay concerning nirahan'Andriamanitra this no na fotoana antsika moa zany Dr. Chuck Flynn, zay docteur Chuck Flynn zay zany and he was reading dia nilazaina zany a and he said, namaky tamin'ny boky izy zany and he has not heard my story about Ege. mbola tsy naheno ny tantarako momba ny egina izy hoy izay hitako a The spirit of Ege fa mifanahany egina izy in those writings. ao amin'ilay soratra reto At the point you just stepped beyond it. ary misy ary izay efa mihoatra ny nataony You just stepped beyond it. miditra mihoatra ny nataony Many people be dehibe ny olona ankehitriny izay mandreo feo keto a will just step beyond the grace and walk. mandeha mihoatra ny fahasavana izay misy amiko ianao It's all of grace. fahasavana daholo zany rehetra zany It's all of grace. fahasavana daholo zany rehetra zany Paul said, I hozy am Paoly what I zay am. fahasavan'Andriamanitra natoy izao aho Paul said, hozy koa Paoly hoe Philippians 1:7, Filipiana "Ye 1:7 are all partakers of my ianareo rehetra hozy izy dia mpandray anjara amin'ny fahasavana ato amiko But as we all know, haitsika rehetra only true sons fa ny zanaka tena izy ihany lahy na vavy qualify no mendrika to share their father's DNA ifampizara le ADN ny dadany in the natural. amin'ny ara-bojanahary Men only live an Ny olona inheritance for their children's children.
dia mamela lova ho an'ny zanany sy zafikeliny ho abolana 13-22. Ny olona tsara zany mametraka lova Inheritance is tsara. one of the most sacred things in families. Ny lova zany mantsy anisan'ny No matter zavatra how close you are to a family, if you are not a member of saripady that zany family, amin'ny fianakaviana, na dia akaikina fianakaviana ray ianao, reading the will, raha vao misy mamaky le testamenta excuse them. dia mangataka fialantsina aminao ny olona. Tsy zany ve? We only have inheritance in fathers, Ny lovanao dia avy amin'ny dadanao ihany, fa tsy olona akaiky, not in mentors, na hoe mpanabe, not even in pastors or evangelists. na pastera na evangelista. We have inheritance. Manana lovintsika ao amin'ny ray, ao amin'ny dada. No one shares the DNA of his teacher. Tsisy olona koa fampizara ADN amin'ny mpampianatra zany, fa amin'ny ray iny ihany. All God sent prophets are Andriamanitro sent mandefasa as mpaminany, fathers to whom they are sent. mandefasa ray a. We know Elijah was the son of Shaphat. Eli fantatray aho fa zanak Safaty, To Elijah, fa my renaizy. father, my Hoy father, Jesy Elisa the nefa hoe sons of kiaka eo, Israel, kiaka eo. husband thereof, Le samby fiaran'ny rainao sy sy vahita are afaka miakatra. sent as fathers Mpaminany zany irana whoever they are sent. taka ny ray ho an'izay andrana azy. The king of Israel, Mpanjakan'i Israely nika mafy tamin'ny Elisa. 6:21. My father shall Toy I mpanjaka spare him? 6:21, ho asiako va ireno rikako. Ka Elisa zany a, Elisa zany a no rain'ireo a mpanjakan'i Israely. Rikako. Prophets are Ka ny mpaminany zany dia nirana amintsika taka ny ray ho an'izay rehetra voninany amin'izany. That's why many people have had problems. Izay ny antony hoe be dehibe ny olona manana olana The spirit of grace hidirana ao amin'ny fahasoavany. that the prophets and apostles sent to them. Le ampaminany a sy le nandrana azy. Remember, Tsarovy a. God is today restoring Ho averin'Andriamanitra amin'ny loany. spiritual fatherhood Ilay a maharay zanaka to his church. amin'ny fiangonany. Malachi chapter 4 and verse 6. Malakia 4:6. Now, look at verse 5. Behold, I will send you, Elijah, Intro aniraka ho sisy Elia eo anatrehanao a. the day of the Lord. Verse 6. And he shall turn the heart of the fathers to Ary hamadika amin'ny foniny ray izy ho amin'ny zanany a, ary ny zanany no amin'ny rainy. Indrao ho sisy isa osina amely azy. are beginning to acknowledge Manomboka fantatry ny olona zany fa misy amin'ny fanahy ray sy zanaka understanding today miaraka amin'ny fahatakarany ankehitriny a, raha mihoatra ny taloha efa matomboka manatona amin'ny fiafarany zao tontolo zao mantsika ary azo fahasoavantsika fa mitombo any fahasoavana amin'ireo olon'Andriamanitra. be a first partaker Ary ianao nefa ny voalohany mandray anjara amin'ity fampitany ity. in the name of Jesus. Amin'ny anaran'i Jesosy. In the name of Jesus. Amin'ny anaran'i Jesosy. In the name of Jesus. Amin'ny anaran'i Jesosy. We are in the days Amin'ny of androntsika zao manifestation of the spirit of just men made fanehoana ireo olo-masina, olo-marina and I will tanteraka. send, he said about He say- John, he shall go forth in the spirit and power. Andeha androso ianareo a ary anana an'ilay hery sy fanahy ny Eli. In the spirit and Ary izy andeha ho izay ho alohan'ny fanahy sy ny herin'ny Eli to turn the hearts mba hampody ny fony ray ho amin'ny zanaka and disobedient to the wisdom of the just. ary ireo tsy mpakatoa ny fahindrany marina Prepared for them. mba hamboatra ny firenena voahomana ho an'ny tompo. So people will go in the spirit of just men made perfect. So zany le fanahin'ny olona marina tanteraka amin'izao andro faran'izao. That is the gift of God at Zany work hoe in some fanomezana men, n'Andriamanitra will just be manifesting freely. amin'ny olona dia ho aseho amin'ny fiainan'ny olona maimaimpoana. And that's what we are going to see today. Ary zany no hitantsika androanina.
Whatever bows to the grace of God upon my life, Zay will rehetra begin to bow to you. miakohaka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ianao teo ka hanomboka akohaka amin'ny fiainanao koa zany. Whatever bows Ninina ny to akohaka the grace of God upon my life, na amin'ny fahasoavan'Andriamanitra miasa amin'ny fiainako, hanomboka iakohaka amin'ny fiainanao koa ao aorian'ity fivorian'ity. whatever fears the Zay grace rehetra of God upon natahotra my life, le fahasoavan'Andriamanitra begins ato to amiko, fear you from hanomboka atahotra anao koa izy manomboka izao. whatever could not stop the grace of God. Zay rehetra tsy nasakana amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ny asa tamin'ny fiainako, tsy hasakana anao koa izy manomboka izao. Is all of grace. Resaka fahasoavana daholo All we zany, need is to connect. ary ny anilaitsika dia mifandray amin'izany, So grace. amin'izany fikoriana amin'ny fahasoavana zany. 12 and verse Hébreux 22, 12, 22, 24. we are come to Mount Zion, Tonga eto tendrombohitra to the zontsika city of the living God. sy ilay tanàna velon'Andriamanitra velona, Jerosalema any an-danitra, izay misy anjela tsy tamboisaina, And the church ary amin'ny fiaonana fifaliana sy fiangonan'ireo lamatoa voasoratra any an-danitra sy Andriamanitra mpitsara ny olo rehetra, to the spirits ary amin'ny fanahin'ny olona marina made. izay efa natao tanteraka. Listen to me. Ianao ihany, When I read Ezekiel 37, rehefa namaky ny Ezekela 37 77, tamin'ny 87, I've been reading about that 77, there was a panting 76 io izy dia 77 io dia efa nidobodoboka atao boky mba te hatsapa koa la hery walk in Ezekiel. izay niasa tao amin'ny Ezekely. Show me the secret Aseho iaho hoe zava-miafina ao ambadika la hery in Ezekiel. niasa tao amin'ny Ezekely. Then I go to the mountain. Zay ny zavatra ny andehanako teny I tendrombohitra. wasn't going to ministry, I just love God. I Tsy want mbola nanao asa fanompoana hoe fa tiako fotsiny hoe to be able to serve Him effectively hanompo an'Andriamanitra izy fiatraika fotsiny aho. Tao amin'ny tendrombohitra eo and experience. dia nisy fahatsapana lehibe tokoa. As we arrived around the mountain, Rehefa niala veny aho, a serpent, nisy bibilava, diving serpent, bibilava mahery fell vaika down in front of me. ninjera teo aloako. This is a proof that is the garden of Ty zany profesisy fa tena zaridainan'Andriamanitra tokoa ty satria nisy bibilava koa tany tsy ala eto aho. And then the cloud became black. Dia nanomboka mainty ny rahona teo amboniko, maizina. Dia zay I'm going to treat you. ry orana karakaraiko anao, I said, rain, stop. janona ianao ry orana, Stop. I didn't stop too. tsy hasaka anahy ianao. I was drenched with rain. Dia tena hotsaky ny orana That mountain. tamin'ilay tendrombohitra koa tsy hisy felofana That mihitsy. is under the tree. I Ny mean, felofana zany dia ambany azo, ianao zany tsy afaka hialako ambany azo zany ianao raha avy ny orana. from the tree, we now start falling. Satria matsy rehefa mitsahatra ny orana ery dia ny ao amban'le hazo indray ny avy ny orana. On the third day, Fa tamin'ny andro fahatelo reading the Bible with torchlight. mamaky ny baibola zany na azokasika Light on my body. There's no, I can't maina zany ilay ny akanjoko lena, tsisy zavatra manamaina azy zao. Za ihany zany manamaina ny akanjoko. I was praying and shivering. Vavaka sady mangovotra noho ny atsika. On the third day, Dia tamin'ny andro fahatelo io, behold, endro I have touched your tongue efa nkasihiko ny lelanao full of fire. tamin'ny vainafo. And from henceforth, Manomboka izao as you say it, zay lazainao rehetra dia ho hita amin'ny masonao zany. whatever this mouth declares, Ka zay lazain'ity vavako ty amin'ny alala fanahin'Andriamanitra dia ho hita amin'ny masonao daholo zany. you are bound to Tsy see. maintsy hoe hita amin'ny masonao izany. I'm bound to see Voafatotra ahita and daughters of this prophet zanaka lahy zanaka vavy lights ty iraka ty hiakatra amin'ny refy ambonimbony ambony zay mbola tsy hitako hatrizay amin'ny ainako lifetime. tamin'ny fiainako. Satan may think he has some Satana mieritreritra hoe manana olana izy amiko. will trouble him to finish. Are coming out of this service today. Ny olona manana olana miditra teto tafavoaka atao ianao miala eto amin'ity fivorian'ity. Satan will regret Satan being Satan. Under na this nenona ho lasa santana mihitsy eto amin'ity toeran'ity. He will see for repentance there will be no room for him to repent. Ahita olona hibebaka izy zay mbola tsy hita anatr'izay Because satria that troublers of Mbola the kingdom of hell will be come dehibe out of izy this izy mbola anakorotana amin'ny fanjakan'ny elo be dehibe hivoaka avy amin'ity toeran'ity. Now, you ask Mety them on anontany the ianao other hoe side of Jordan,
ry ampitan'ny Jordana. Isa moa ty olo ty. Iny le mpanakorotana fanjakan'ny elo. If you ask any devil and they are Raha manontany devoly ianao sy ny ekipany iny izy iny olo iny. Aza tenena ny anaran'iny olo iny. that man, Iny olo iny aza tenena menara fa atao hoe iny olo iny fotsiny. armed robbers had my voice on the tape. Efa nandre feo ka tamin'ny kasety. Highway robbers. Dia nisy mpangalatra moa zany tany amin'ilay Abuja, Kaduna zany. Dia ny Akija iny zany toerana misy an'ny He zareo. said, who is that? He said, Dia isa hoe zany, hoe depo zany. Hoy Ry Zalahy, mbe ajanony. Tsy afaka anao asa ratsy tsikitsika. can I have that CD? Mba meo an'izany CD-nao koa zany zay hoe azafady. Nefa ry zareo manabasy He now called the man from whom he called, because they didn't take anything from them. tsy nahazo inina tao an-trano izy zany. Of these messages. Ahoana kay nazahoako toriteny ohatran'izany. Zany le mpangalatra voamaly alina tatsy ambadika. Many Be dia be. anointed as strong Ny olona voaositra ho lasa mpanozogozona fanjakan'ny elo ianao. One of our daughters was captured by robbers in Port Harcourt. Ny zanakitsika vavy kosa izy samborin'ny mpanao ratsy zany tany Port Harcourt. Fell from his hand, and that was the last he knew. Dia hoe tsy nahazo inina zany le olona zay fotsiny voafarany rehtsika. Tondra zazakely izy zany tao babeny. And as they wanted Tindra tao anatiny ohatrany hoe toerana fanaovana zava-dratsy ny mpanao ratsy. Dia nisy fanasana SHILOH izy latsaka dia niteny izy le fanasana no niteny. all the people in the shrine fell. Ny olona rehetra mpanao skidy rehetrarehetra tonga dia mibaboka amin'ny tany daholy. My daughter took the knife and Dia nalain'ilay zanaka vavy izy le antsy dia nitapahan'ilay tady. others. And they walked Dia namahy rehetra izay voafatotra hafa koa. demons were on the floor. Dia mony rehetra kosa izy dia tamin'ny tany ihany. In tongues from papers. Ianao ve fa na ian'olona miteny tsy fantatra na dia amin'ny taratasy fanasana fotsiny ary na ianao ara mety ekohaka. Hear me. Ka ianoy Any devil that ninina devoly mbola mafilo tamin'ny fio taminao fall to the ground. dia hitotona amin'ny tany izy. Now get ready. Mimana tsara ary Tap mba into that hikasika spirit of grace amin'izany fanahy fahasoavana for miasa zany mba hanao dika mitovy koa multiplication. sy ho fitomboana azy amin'ny fiainanao. It must drop on you. Tsy maintsy mirosaka aminao zany androany. The world is waiting Miandry ianao ny for the teny. manifestation of the sons of Zao God. tontolo zao miandry ny fanehoana ny You will not be zanak'Andriamanitra. left behind. Tsy ho tavelana erina anie ianao e. You shall not be left behind. Tsy ho tavelana erina ianao. All this comes through Zany rehetra zany dia tonga manifestation of grace amin'ny alala fampitana fahasoavana of spirit, na hoe fampitana fanahy. and it's coming your way today. Ary ho tonga aminao zany anio. Like I said, Araka ny lazaiko it is not anybody's achievement. tsy hoe fahavitan-javatr'olona It's the free gift of God nazahoana zany fa fanomezana mahimaim-poana avy amin'Andriamanitra that was imparted on any apostle or prophet. izay nampitana tamin'ny apôstôly na mpaminany mahimaim-poana avy amin'Andriamanitra. Nahazo mahimaim-poana ianareo Matthieu 18 dia manomeza mahimaim-poana. Ye are given, Nomena mahimaim-poana ianareo ka manomeza mahimaim-poana. Nomena mahimaim-poana ianareo ka manomeza mahimaim-poana. Nomena mahimaim-poana ianareo ka manomeza mahimaim-poana. please note, and this is very Fantaro azafady ary zava-dehibe ty. there is nothing magical Tsisy zavatra mazi zany in the kingdom. ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Everything Ny zavadrehetra dia manaraka laid down procedures. fitsipika na hoe atanatohatra Andriamanitra. For instance, Ohatra,
The rod of the prophet did not Ny walk teny in the mpaminany hand of tsy niasa Gehazi. teo an-tanan'ny Gehazy. Because his heart was not right. Satria ny fon'ny Gehazy zany tsy nahitsy. He was a money monger. Olona mitady vola fotsiny izy. He was given the rod Nomena anazy le tehana and he went out dia lasa izy. and laid the rod on the face of the child. The rod Dia napetraka teo amin'ilay zaza. bones Nefa raised the dead. tehana avy amin'ny Elisa hozy izy le mpanangana maty fa tsy nahavela le zaza maty hozy le Why the tehany. man didn't leave Elisha? He didn't believe Tsy nino izy zany. Gehazi. Any Gehazy le He stayed in the vehivavy. house there so he knows him. Dranona teo an-trano izy izay fotsiny. This one, he Ty better olo ty give me the rod than to give the ameo anara le tahona tena toy izay anomena Gehazy. Tsara aminao mena anahy toy izay mena an'io lehilahy Gehazy io. Because everyone that come to see you, I see him following them. Tamin'izy nandeha izy dia hitako izy nanaraka azy. That's your business. Hoe manao hoe nakay ny And I saw businessinao. them put him their hand in their pocket and give Dia him money. hitako izy izy nisy vola napetraka le olona atao amin'ny Gehazy. This man, this rod. Io lehilahy iny itehany iny tsy afaka anangana zaza maty. Elisa And we saw him exposed. That was in chapter 4. tao amin'ny But toko by faefatra chapter izay. 5, he Fa said, toko "My fahadimy master speared this hozy year." izy hoe My God. With those people like this. This is It's not- money going. Money is going. volana ty mivoaka ty zao e. Dia nefa ve tazotazonao re tompoko. Tsy aleo mba alaina. Ka ny lamba kasika zany tsy miasa amin'ny olona rehetra. Amin'ny olona mpino rehetra. Tsy mazy zany io. The mantle does not walk in the hand of Tsy miasa eo an-tanan'ny mpino rehetra ny to come to church in the morning. You go to lamba the kasika. night. It won't Tsy hoe rehefa tonga eto ianao dia eto am-piangonana dia avy eo ianao niasa ery amin'ny ravikazo ery indray tapakazo ery. you won't go in the evening to Tsy hoe androany ianao maraina miasa ity dia nariva mandromandro any amin'ny toerana zavatra hafa. Tsy asa io. Tsy asa io lamba kasika io. one perfume. Manao parfum na hoe ranomanitra amin'ny vatanao hoe anohitra amin'ny fanahy ratsy. Tsy miasa zany io lamba kasika io. The eyes of the Lord runneth Ny mason'i Jehovah hozy izy mandehandeha mahita an'izay rehetra eto tany. only in the lives of them whose hearts are perfect. Mijery izy izay manana fo tanteraka eo masony. It takes the fear of God. Ka takina ny tahotra an'Andriamanitra mba azahoanao mitsapa It takes the fear of God. ny herin'Andriamanitra. Takina ny tahotra an'Andriamanitra mba ahafahanao Fear of God. mitsapa zany herin'Andriamanitra zany. It takes the Takina ny tahotra an'Andriamanitra the power of God. mba hitsapahanao zany herin'Andriamanitra zany. Zay lazain'ny Baiboly hoe tahotra ny Jehovah hozy izy ny fiandoam-pahendrena. Nothing makes meaning in the kingdom without the fear of God. That's fantastic. Tsisy zavatra zany mampanova mihitsy amin'ny fanjakan'Andriamanitra akoatra ny tahotra an'Andriamanitra. See the Lord knoweth them that are his. Fa mifototra hoe izy tsara indrindra amin'Andriamanitra. Aoka izay rehetra manona ny anaran'ny tompo izy hiala amin'ny ratsy. Some to this one. Dia sisa ty trano ty izy dia misy fantsona lehibe, sasany mena voninahitra, sasany alay baraka Meet for the master's use. mba ho ampiasainy ny tompony. I'm prepared unto every good. Ary voamana amin'ireo asa tsara rehetra. Enoy Impartation will ny never fampitana graduate to manifestation except dia tsy seho mihitsy raha tsy eo amin'ny fiainan'izay olona miasa amin'ny tahotra an'Andriamanitra. it will never. Tsy asa mihitsy io. Hoy izy sotra masina. Sotra masina tsy azo pitehina. Broken. If God is not enough for you, Raha tsy ampainao Andriamanitra, tsy akininina aminao izy vandana makany amin'ny devoly dia keo izy. one of our lovely daughters here Misy zanaka vavintsika mahafinaritra teto nitondra zaza tao got into the dungeon. damosiny zany dia tonga tao amin'ilay vahoan'ireo le mpamono olona zany dia atao vavaka ho farany fa vitany aminao. Four hefty, demonized, Tena olona misy demony mihitsy zany. wearing only sports pants. Tonga dia pataloha misy teboteboka fotsiny dia mitratra misokatra tsy isy akanjo dia efa misy voasoratra ny rara eo amin'ny tratrany. Saw to let. And her brother-in-law was looking for a house. Dia ny anabidany moa zany teny taminy hoe mba hitady trano anie na alaina eto e, hoe raha mbola misy malalaka. Of this demon. Dia nefa teto anivon'ireto olona demony reto Shut the izy door behind. dia nidindry reto demony zany ny trano. But she had Saingy izy anointed oil. nanana dilo ilo fanosorana izy tao am-poketrany. Tao am-poketrany She took the bottle of dia nalainy le dilo ilo flashed it on the floor. dia narotsany tamin'ny tany dia afo ny velona. Fire. Afo ny voaka teo tonga dia afo velona. Open it up. Hoe sokafo ny trano, sokafo ny trano.
Open the door, open the door. Skafony trano izy zareo. I was telling the other one, I said, I can't get near. I can't get near. Tsy afaka manatona eo izy le garde. Dia nalainy ndraiky koa ny labakasika tao amin'ny poketrany. Dia iny nanavahany le varavarana. Into liberty. Dia tafavoaka toro zareo. God is a jealous God. He can't. Andriamanitra ne sary-piaro. Ianao tsy mahazaka mihitsy izy raha olona sady mizara roa ianao zany. Hoy izay tsakana hafa-andriamanitra kafa kotraka ianao. Izay mahatonga ny olona very-hevitra. Ianao man tsy manana andriamanitra kafa mahavoanao. Dallas Alfonso, that's his name. Nisy zanako laza koa Alfonso. Izy rero izy ny olona velona tamin'ilay ropilana nianjera tany Etiopia. Nafatony teo amin'ny tendany zany lay lambakasika nianjera lay ropilana. Came out without scratch. Nefa izy tsy isy kika akoriny. Izy rero velona tao. Izy rero velona tao. Izy rero velona tao. Nisy olona koa eto. Tsy maninona izay faratsiana mamela izay tontolo izao aho. Ianao tsy ho voakasika zany. Now look up here. Jereo ary. Everyone Nizanizy amintsika enjoy dia isitraka good old age. fahanterana vokiandro daholo tsika rehetra. No devil Tsisy devoly zany avy amin'ny lavaky ny elo. to cut short Aomby anafoy ny andronao. one of our daughter had no Nisy zanaka vavintsika koa tsy nanana overa anankiroa izany. some procedures Nesorina zany izy roa satria nisy fanafiana moa fahasalamany. the husband was advised not to marry her. Dia ny olona moa teny hoe aza manambady tsony ianao a. And when that man to service in Kaduna, Dia niditra tamin'ny fivoriana lambakasika taon'ny Kaduna izy. Dia nanao pastera tamin'izany dia apasy ohatr'izay zany le izy. Dia nefa be voky izy teon'io. no ovaries. Nanananaka nefa izy la tsy manana overa. No ovaries. Tsy manana overa izy. Medically, Tsy nanana toditsy rara medikaly zany tsy hay atao manajanaka amin'izany fa ara-panahy tsisy zany olana zany. Ka amin'ny anaran'i Jesosy every impossible case ninina raha mikatona rehetra potika zany androany maraina. someone died in Kaduna and they called Nisy olona maty koa tany Kaduna dia natsony pastera hoe tongava eo amin'ny ray amin'ny roa maraina ao dia tsy afaka fa alefako fotsiny ty mosoara avy any Lagos ty. Avy any Lagos dia ndana atsanganony maty. Dia nandeha izy ambulance to come and carry the body to the mortuary. dia noentina tao amin'ny tranopaty moa ilay zaza dia noentina ilay lambakasika. Create room for me. Dia mamoera toerana kely vavy fotsiny izy. Dead and sneezed and jumped back. Dia nikapohana izy izy tamin'ilay mosoara dia nievina ilay maty dia nitsangana indray. Ninina koa maty eo amin'ny vatanao ao. Back to life in this. Tsambikina velona indray zany amin'izao fahaviriana mpaminany iny izao. You brought in your handkerchief, put it on the floor. Raha noentinao mosoaranao dia apetrao amin'ny tany ilay izy azafady. Naiza misy anao raha nitondra mosoaranao apetrao amin'ny tany ilay izy. Apetrao amin'ny tany mosoaranao. Hoy ny tenin'Andriamanitra. Jeremiah 22 verse 29. Jeremia 22:25. Earth. Oro tany mianoho ny feon'i Jehovah. Wherever you are right now. Ka naiza misy anao ny tany io mandre izao teny mpaminany iny izao. Every mantle on that Ny lamba rehetra eo amin'ny tany receiving the emission of the grace. dia mandray ilay fahasoavana ampitaina avy amin'ity apôstôly ity. The word that went to the valley of dry bones. Ilay teny izay nalefa tao amin'ireo asany Back to taola maina ka nahavelona ny taola maina rehetra through those materials. dia mandeha miditra amin'ireny fitaovany ireny zany zao. Every grace at Ninina fahasoavana miasa rehetra prophet amin'ity mpaminany ity in this commission sy amin'ity iraky ity been transmitted to the dia ampitaina handkerchief ao amin'iny mosoaranao iny zao. and by the time you take it from Ary rehefa raisinao avy amin'ny tany io a turn to a prophetic man. dia lasa labakasika ara-paminany iny. It has been turned to a prophetic mantle. Mivadika labakasika ara-paminaninao anao iny. By the time
you are taken in from that floor, rehefa raisinao amin'ny it has tany io a become a prophetic mantle in your dia hand. lasa labakasika raha-paminaninao anao. And with a genuine heart for God, Ary miaraka amin'ny fo madio amin'Andriamanitra, ninona ny asa of this prophet tamin'ny tanan'ity mpaminany begins ity to walk through your dia hands hanomboka hiasa koa amin'ny alalan'ny tananao tsy mitsemboka. in the name of Jesus. Amin'ny anaran'i Jesosy. 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 In the name of Amin'ny Jesus. anaran'i Jesosy. Someone's wife Nisy olona vadin'olona zay afflicted with the spirit of insanity and they nampahoriana fana adala zany under iron barricade. dia nijina tamina vy mihitsy zany. And he came to me and said, sir, Dia izy you need zay to follow me mila manaraka anao to tompoko a poma. le rangahy zany. I said, Dia izy hoe very far. lavitra be le toerana Told me lazainao the a. story, and I reached my hand to my pocket. Dia nalaiko I gave him avy amin'ny poketrako zany tanako a, meko azy le lamba kasika mandana rub her face dia with this kasio amin'ity izy izy She a said she's very violent. fa vao She's amin'ity white. tanany mahery vaika ke le vadika raha matovadoka tsy maninona This insane woman saw the fa vao nahita an'ilay mosoara fotsiny izy le vehivavy atalo tonga dia nikika and wipe her face. dia lasa izy na mafanitavany A sigh of relief dia instantly. nisento mafy be izy tao a dia afaka tanteraka Ended nitapitra teo eo izy izy le fahadalana tao aminy. every brain challenge, Ninina olana amin'ny atidoha rehetra memory loss, fahavereza fitadidiana academic fatigue. na hoe reraka amin'ny fianarana. That represents a challenge in Ninina olana rehetrarehetra amin'ny sainizan'izy eto it is turned to a testimony to dia the hivadika vavolombelona zany manao an'io. every form of hallucination Ninina endrika fahitan-javatra hafahafa as of the life of anyone to miala amin'ny fiainan'olona rehetraretra zany zao. a young chap had been under the siege of epilepsy for years. Nisy about 10 years. zatovo zay koa zany voan'ny epilepsia nandritra ny taona maro a, tsy navita inina ntsony ray aman-dreny. And the mother will ask him, have you not fallen Dia le into mamany zany teny hoe ianao ve efa nanao androany it?" Ran into a meeting, nanomonjy le fivoriana prophetic service, mpaminanina and that was it. His enemy nazakazaka tany izy dia vitany taminy was coming near. He ka isaky rehefa misy zavatra hafahafatsapany zany dia manatona lamba kasika izy now for you. dia afaka izy ary zao a efa afaka le von'ny epilepsia zany a, andro be efa taona maro zay ka ninina fampahorininy Humanizing you. izay rehetra manala maha-olombelona anao Redemption lose color. sy manala lokony fanavotanao Of you find miala amin'ny fiainanao ihany zany ny farany anio. by this prophetic mantle, Amin'ny alalan'ity lamba kasika mpaminany ity a, you shall no more suffer reproach. tsy jala fa fambaraka ntsony ianao. God humbled all the mockers of Nampainetreten'Andriamanitra daholo ireo mpanesonesan'ny Elisy rehefa nahazo an'ilay lamba kasika izy nikohaka tamin'ny tany daholo izay nanesoneso azy. All your mockers will come Izay rehetra mpanesoneso anao rehetra koa ekohaka aminao amin'ny tany izy. all your mockers Izay will rehetra come mpanesoneso anao rehetra themselves to the ground. ekohaka amin'ny tany aminao koa izy. All your mockers Ireo will rehetra come mpanesoneso anao rehetra themselves to the ground. ho avy izy ary ekohaka amin'ny tany eo anatrehanao. In the name of Jesus. Amin'ny anaran'i Jesosy. In the name of Jesus. Amin'ny anaran'i Jesosy. Therefore, Noho izany a, in this service of impartation of amin'ity grace, fivoriam-pampitana fahasoavana ity, the spirit of grace, fanahy amin'ny fahasoavana ani a, miandrandray ianao to begin to operate from now fanomboka hiasa in the aminao realms izy of visions and revelation. amin'ny tontolon'ny fahitana sy fanambarana.
That is one grace fahasoavana ray a fully available to us in this izay situation. vonina amintsika ambogadina eto amin'ity iraky ity. He always comes to tell what to do per time. Tena amintsika foana izy hoe ina natao amin'ny fotoana rehetra. Revelation from the Lord day in day Dia out. tonga izy amin'ny fahitana sy fanambarana. Expect that Ka miandrandra fa manomboka izao ahazo ohatr'izany koa ianao. you'll be operating freely. Anomboka hiasa maimaim-poana ianao ao amin'ny tontolo fahitana sy fanambarana. You'll be changing levels by Io vambaratonga ianao amin'ny alalan'ny fanambarana azonao. You'll be changing levels by Io varefa ianao amin'ny alalan'ny fahitana azonao. 2015, Tamin'ny 2015 May 2nd, we 2 May. closed our liberation service. namarana fivoriana zany a fanafana dia nandeha nody a Just couldn't sleep. dia tsy nahita tory Jesosy efa misy inona. Then Dia the bomb landed tonga ny teny at about 5:30 p.m. teo amin'ny 3:03 hoy zay za Wonder lefa Andriamanitra fahagagana avy mamangy anao zao May 2nd. tamin'ny 2 Mai. So between June 1 nanomboka 1er juin teo anelalan'ny 1er juin sy 26 juin doubled supernatural. dia avy roeny tapitapoka teo sy fiangonana Amen. tamin'ny fomba magaga. By October 25, Dia 25 Oktobra mbola avy roeny ray le avy roeny teo indray fiangonana. wait a minute. Vetivety In the name of amin'ny Jesus, anaran'i Jesosy a I decree didiko transference of fa the grace fampitana le fahasavana to keep working. mba hiasa itoy hatrany And revelations ao amin'ny for you. tontolon'ny fahitana sy fanambarana ho anao. Now, expect also Miandrandrary to a receive the grace fahasavana of some obedience. fankatoavana ampifaliana ianao petany tanana. You know, we talk about the spirit of wisdom and Miresaka revelation. mantsy zao There's a tsika spirit. famitana sy fanambarana. A dimension of the spirit Misy of refony io a fahasoavana fanahy fahasavana. There's a spirit of obedience. Misy zany natao hoe fanahy fankatoavana. Ezekiel 36:27. I'll put my spirit in you, it will help. Misy hoe apiko aminao izy sy mifanahiko mba andeha amin'ny lalako ianao a hitandrina nididika ianao sy anao an'izany fanahy fankatoavana zany ka miandrandra isy fahasoavana akatoa ampifaliana Coerced obedience, not fa tsy hoe misatrisatra na mba miezaka makatoa satria raha tsy makatoa dia mety tsy asa Andriamanitra fa faly ianao smiling obedience, tsikitsika ianao rehefa makatoa dancing obedience. mandindihana ianao rehefa makatoa Receive raiso izany fanahy zany androany a amin'ny anaran'i Jesosy. now. Receive the Raiso grace for lay fahasoavana tireless labor. hiasa mafy a tsy mety reraka koa. Receive Raiso ny fahasoavana grace for tireless labor. hiasa mafy tsy mety reraka. Paul the Great said, I'm not talking about the grace of God. Paul apôstôly ny teny hoe fahasoavan'Andriamanitra natoy izao a More abundantly than them. tsy navelako hoe ohatr'izay nefa izy fa mbola miasa mafy noho ny apôstôly hafa kanefa tsy zao izy fa le fahasoavana miasa mafy tsy mety reraka miasa atao amiko. Raiso aran'io a avy amin'ity toerana ity le fahasoavana hiasa mafy tsy mety reraka. Noting that no one's future can be greater than the quality of his labor. Tsy misy olona mantsy manana ho avy lehibe noho ny asa mafy izay nataony. The covenant of Satan and harvest is a Ny fanekeny famafazana sy fijinjanana ne ka mitohy hatrany io e rehefa kely ny afafinao dia kely jinjanao rehefa be ny afafinao dia be koa voajinjanao. Amen. grace without labor Fahasoavana equals disgrace. tsisy asa ny fahasoavana miasa tsisy asa hozy izy a Without labor equals disgrace. fahasoavana tsisy asa hozy izy dia egal fahafambaraka. Faith without Ny finoana responsibility tsy mandray equals andraikitra guilty. dia lasa voamay atrosa. Jesus said, I must Hozy izy Jesosy hoe tsy maintsy miasa.
It was the living word of God. I mean, when it izy was mantsy ilay teny velin'Andriamanitra nidina hatreto hatramintsika zao a efa nosorana amina refa tsy isavizavitahana amintsika Yet, my father, kanefa hoy izay ny raiko hitherto, and I walk. mbola miasa ary za koa mbola That's miasa why many believers' lives are losing worth. ny antony mahatonga ny mpino rehetra ohatrany hoe very lanja ozy izy dia satria tsy miasa izy tsy manina zay antsona ho any rehefa vo asa fanompoana Anybody, ka manontany olona ianao inona nataonao I'm not working. dia mamaly izy hoe za tsy miasa izy That was what we made. zany ny olona Can ionantsika you be working and not know? ianao ve olona miasa dia tsy fantatra hoe tena miasa raha miasa ve ianao dia tsy fantatra hoe mivalio iny izy Can you ever ask me now, what are you doing? And say, I'm not working. ianao ve zao afaka mamaly hoe za hoe tsy miasa Can you be working and not know? raha miasa ianao ve dia tsy fantatra hoe miasa Grace for ka ny fahasavana active labor. mba hiasa mafy mamokatra raisy zany zao Just face your little kiosk. It will soon become a shop. ilay kioska kelinao izy hivadika tsena be io Shop, it will soon become a shopping mall. ilay tsopinao ilay hoe tsenanao koa mbola hivadika angeza be kokoa ianao io miasa tsara zany Grace fahasavana for tireless labor. mba hiasa mafy tsy reraka Receive it now. raisy zany zao amin'ny anaran'i jesosy Receive it now. raisy zany fahasavana zany zao Thank you, Jesus. sotra jesosy I'm just trying to itemize the specific areas of grace we have Mety received from God. ho lazaiko aminao zany reto fahasavana vitsivitsy reto zay miasa eto amin'ity iraky ity Grace to fahasavana access the voice of God hidirana amin'ny feon'andriamanitra in this world. ao ambadiky ny teniny zany miasa eto Now. raisy zany fahasavana zany zao When the word of God enters you, rehefa miditra aminao ny tenin'andriamanitra tongues. dia misy zavatra tsara mitsibadika ao amin'ny He fiainanao sent a word teny nalefany into Jacob. tamin'i jakoba It made a nation. dia nahatonga azy ho lasa firenena Grace to access fahasavana mba ho the tafiditra voice of God ao amin'ny feon'andriamanitra behind his ao word ambadiky ny voasoratra from time to time. amin'ny fotoana rehetra Receive it. raisy zany zao From Psalm 63 verse 8, salamy 63:8 it said, Hoe my zay? soul followed hard after thee, O God. manahaka and anao thy ny light fanahiko tsopo upholdeth me. ary ny tananao no niazona You told us book. tamin'ny bokin'ny teloskorina zany nahitako an'izany tamin'ny And the Lord 67 said to me, dia hoy ny tsompo tamiko zanako a you follow me, the higher you arakaraky ny amafy ny fanaranao azy vo mainao misidina avo fall out of God. tamin'ny vavan'andriamanitra tenany nandrenoko zany ambogadina Some of you have heard it too many times. sasany amintsika efa nandrena ny foana arakaraky ny amafy ny fiaranao amin'andriamanitra misidina avo ianao ka vo maika faly be a manaraka mafy an'andriamanitra satria arakaraky ny fanaranao mafy azy vo mainao misidina avo kokoa So my team led 66,000 people. misy olona 66 000 zany a noetiko tamin'andriamanitra tamin'ity taona ity 7,000 ny fanahy noetiko an'andriamanitra tamin'ity taona ity bisoprery zany nitondra an'izay I'm not called a leader. tsy natona hoe mpitarika fotsiny ah He has laborers into his vineyard. andriamanitra zany dia mpanakarama fotsiny olona miasa He paid laborers. tsy ny leader nandoavany karama fa zay rehetra miasa fa tsy hoe olona tonga dia lasa fotsiny hoe tsy le olona mibaikibaiky fotsiny hoe avie la natovy ity Pays laborers. ny olona miasa no main'andriamanitra karama fa tsy ny mpitarika Only laboring leaders. ny mpitarika miasa mafy a Stable life. no manana fiainana misy Setting tombony examples for others. atao ohatra ho an'ny hafa mba ho arahana I'll go this way, my wife will go that way. makaria dia nivadika makaria samy mandeha ny lalana izay mivady Reaching different people. samy mitona amin'ny fanahiny ho an'i jesosy Amen. amen Amen. amen
Some say, what are you looking for? Misy olona miteny hoe fa inona moa no tediavinao fa inona moa no You want all tediavin'Andriamanitra. men to be saved. Tiany ny olo rehetra ho vonjeny, izay no tediaviko. I want what he wants. I love Tiako what he izay loves. tiana And I keep doing it. ary ataoko foana izay You have tiana. not chosen me. I've Tsy ianareo chosen ny you. fidy hafa, za no mifidy anareo mba handehanareo sy hamokaranareo ary ny vokatrareo haritra. For the grace. Apôstôly Paul ilay lehibe a, hoy izay By the help of God, I continue to do this. fanampian'Andriamanitra hoy izy mbola manohy aho mandaka an'io a mijoro vavolombelona amin'ny lehibe sy ny kely Great and small. Kings. na mpanjaka na lehibe na kely. Witnessing. Joro vavolombelona na amin'ny Jesosy. 22. Witness. Asa Paul 26-22. Joro vavolombelona amin'ny Jesosy. Somebody's story is changing. Misy miova tantara eto. If you know where God is leading you, Raha mba fantatrao mantsy ny tarehin'Andriamanitra anao, dia ho ataonao zavatra rehetra mba hanarana azy.